Misaotra ny lainary sika noho ny nanomeza ny andro vaovao indray amin'ity fotoana ity. Zoma voalohany volana Jolay 2024 sy 2025 manantitra ny arabo mba mimpirarintso antsika mianakavina ianao eto an-toerana na ianao anivelany, ary dia ao anatin'izany araba izany no tsy asitsika ny hoe fanavana fa dia araba ho antsika mianakavy, ataontsika araba manjakamiadana samy mahazo ny lavalon'ny nosy. Mandeha dia mandeha ny fotoana satria dia volana Jolay isika, izany hoe misasaka ny taona, mandihy ny antsoina hoe andihan'ny faharoa zany amin'ny taona, misasaka tsara mihitsy ny taona, dia izay le antsoina hoe deuxième semestre. Ny fiainantsika mianakavy anefa dia memototongana hatrany, izay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Rehefa misy vanim-potoana miavaka tahaka zao dia ao anatin'ny fiainantsika ny amin'ny hoe ahoana ny zavatra misy, ahoana ny zavatra nyainana aloha, ary ahoana ny fomba hiatrehana an'ilay ho avy. Fa ao anatin'ny izany ihany koa no isin ny fotoana miavaka raha miresaka an'izay isika, ny 20 taona ny tiako Madagasikara, izay nanomboka omaly moa izy io tetsy amin'ny Macron ny Beoritrika. Ny Zoma voalohany volana Jolay dia andro faharoa, mbola ao anatin'ny fampirantiana, ny fampisehoana ny tsara ho fantatra momba ny lalana izay nizorana izany tiako Madagasikara izany, ny fiatrehany tiako Madagasikara, ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao, satria izay ny tena zava-dehibe, ny fiatrehana ny fiainana ankehitriny ary ny fipanjenana ny ho avy. Ny tany aloha moa zany efa tany aloha, fa ny ankehitriny izay ny tena hoe iainan'ny olona, izay no tena hoe jerena amin'izao fotoana izao. Ka ny tiako Madagasikara ka nefa fantatsika dia miatrika ny fiainam-bahoaka izy, atoko velona izy, atoko manana foto-kevitra izy efa hatramin'izay io ary mbola miatra tsara mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary ny toerana misy azy dia ty amin'ny fanoherana ao anatin'ny rodiben'ny mpanohatra amin'ny demokrasia eto Madagasikara, ny izay hoe tiako Madagasikara izay. Dia fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe manahoana ny tiako Madagasikara amin'izao 20 taona izao, amin'izao hoe miatrika ny 20 taona izao. Salama tsara ilay atoko tiako Madagasikara, salama tsara ary tena ao anatin'ny fahasahiana, izay le voalohany, ao anatin'ny fijoroana, izay le faharoa, ary ao anatin'ny finoana, izay le fahatelo. Mifameno tsara mihitsy zany ireo tenireo hoe sahy, mijoroa ary mino. Ka ny raharaham-pirenena dia ilaina dia ilaina tokoa ny fiatrehana azy, ilaina ny fiatrehana azy fa tsy vitan'ny resaka fotsiny io. Ary zay no mahatonga an'ilay teny hoe fanentanana eo anivon'ny tiako Madagasikara amin'izao 20 taona izao, ny amin'ny hoe mijoroa, mila fijoroana, mila fahasahiana, mila finoana ilay izy, fa tsy vitany hoe resaka fotsiny amin'ny izao zany. Raha ny fandehany aloha, raha ny omaly zany fitinana kely fotsiny, dia fotoana lehibe ny tamin'ny fanokafana tamin'io omaly io tetsy amin'ny Macron Beoritrika, ary fa misy moa ny fandaminana maro samihafa, ary mbola hitohy amin'ity Zoma voalohany volana Jolay ity, izay hoe fampisehoana ny tsara ho fantatra momba ny toko tiako Madagasikara izay. Lavalava izay 20 taona izay, fa ho an'ny ankehitriny, ho an'ny taranaka teoriana izay maro no tsy mahafantatra izany hoe ahoana sy ahoana tokoa moa zany lalana nodiavin'ny toko tiako Madagasikara zany. Dia izay ny tena mahazava-dehibe, izay no antom-pisin'ny fampisehoana etsy amin'ny Macron Beoritrika, natao etsy amin'ny Macron Beoritrika izy raha ny fanazavana nomeny ny komite misahana amin'ny 20 taona, satria misy dikany koa aloha izay hoe Macron Beoritrika izay, akoatran'ny hoe maheto ampivoatanana azy, misy dikany izay. Ary izay hoe fifamatorana amin'ny lalana nodiavin'ny tiako Madagasikara izay dia mazava-dehibe amin'ny fanaovana azy etsy amin'ny Macron Beoritrika. Fa manoloana ny fiainam-pirenena izany tiako Madagasikara zany, manahoana ny fomba fiasany, manahoana ny vokatry ny asany amin'izao fotoana izao. Tena miasa tokoa
ary tena hoe tsy mikosomaso amin'ny zavatra izay mila vakina-patsilana eto amin'ny firenena. Zay zany no zavatra mazava tsara mihitsy satria izy aty amin'ny tontolon'ny fanoherana amin'izao fotoana izao ary mitarika an'izany fanoherana izany ny tiako Madagasikara. Fa maninona no manohatra satria tsy araka ny tokony ho izy ny fiainam-bahoaka, milentika ny toe-karem-pirenena, potika ny sosialim-bahoaka, tsy misy zavatra mandeha amin'izao fotoana izao nefa dia fampanantenana isak'izay mihetsika no ataony eo anivon'ny fitondrana izany ary zay le hoe fahadisom-panantenana izay no tena mampalahelo mihitsy ny eo anivony ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy zany. Zay ny tena mitondra ratra ao anatin'ny vahoaka ao ny fampanantenana tsy tanteraka ka dia ny tiako Madagasikara dia mitondra tsikera izy, tsy hoe tsikera pitolo fa tsikera izay mitombona no hoentin'ny tiako Madagasikara izany. Ny fampisehoana moa zany ao amin'ny Macro Beorika eo araka ny efa hitantsika amin'ny sary PDB zany ny sary eo PDB ny sary PDB ny zavatra mirakitra ny zay hoe 20 taona ny tiako Madagasikara izay ka dia hitantsika eo ihany ny hotoan'izy io fa izy io moa zany omaly dia mitoy anio dia rapitra ihany koa ilay fotoan-dehibe mbola etsy amin'ny Macro Beorika ihany no isiny zany rehetrarehetra izany. Ny tanora ankehitriny ary ao anatin'ny tiako Madagasikara dia misy ny hoe tanora tim dia matomy misy zay sehatra ampandraisana antsara ny tanora zay dia misy dikany tokoa. Misy dikany satria ny hoe tanora mandray andraikitra, tanora asa, tanora mijoro, tanora manana finoana dia tena hoe tena goavana be ato anatin'ny firenena ary ny tanora rahateo no maro anisa zany ao anatin'ilay izy. Zao mantsy no tsara petraka tsara mihitsy. Tsara petraka ny amin'ny hoe rehefa ao aminatin'ny tontolo politika dia misy ny manararoatra ny tanora. Misy ny manararoatra amin'ny tanora amina zavatra tsy mety, zavatra tsy mendrika ito amin'ny firenena. Ny tiako Madagasikara tsy manao an'izany fa ilay lafy tsarany eo amin'ny hoe tontolon'ny tanora, iny no asongadina, iny no indraindraina, iny no voizina manoloana an'izay hoe tontolon'ny tanora izay. Ka raha iresaka tsika momba ny tanora tim dia manao izay ho hafa mihitsy izy ireo ary omena sehatra lehibe tahaka an'izany ihany koa ny vehivavy tim. Fantatsika tsara fa ny vehivavy no maronisa eto tany, vehivavy maronisa eto Madagasikara, misy sehatra ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara izany dia ao anatin'izay no anatanterahana ny anjara adidy sy ny anjara andraikitra hoentina ho an'ny firenena izany. Misy moa ny fitaoam-panokafana omaly mbola ho alefantsika eo mamety toromarika ny teknisianina dia de fa alefantsika ny atao hoe fotoana lehibe tamin'ny fanokafana tamin'io omaly io tetsy amin'ny Macro Beorika. Maro amintsika na ny teto toerana na ny tany ivelany no mety afantatra sy tiaraka an'izay fanokafana izay dia ho alefantsika rehefa vonona ilay sary mirakitra an'izay eo amin'ny teknisianao dia aleo alefantsika avy hatrany mba hahafahan'ny mpijery sy ny mpiaino zany miara-manonja MBS sy Radio Mada manaraka indray sy miaina an'izay fanokafana omaly izay. Ndawary. Ofisialy zany fa misokatra ny fampiratiana sary soratra feo eto Macro Beorika amin'ny fankalazana ny 20 taona ny Antoko Madagasikara. Andro voalohany ho fankalazana ny 20 taona ny joron'ny Antoko ny androany. Tonga maro ireo mpikatroka niatrika ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny Macro Beorika izay toerana anatanterahana ny hetsika. Fampiratiana antsary ny asa vitan'ny Antoko nandritra ny fotoana
izay nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana no nanomboana ny hetsika androany. Fampirantiana izay miraikitra ihany koa ny foto-kevitra sy ny tanjon'ny antoko ho an'ny vahoaka malagasy. Nisy arak'izany ny fitetezana sy fanazavana ireo sary mirakitra ny asa vitan'ny antoko ireo ho an'ireo tonga niatrika ny fanokafana izany. Tafiditra tao anatin'ny laram-pahamehana tao anatin'izany ny fampivoarana ny mikasika ny herinaratra. Tamin'izany fotoan'andron'izany dia efa nisy politika mazava mikasika ny fampitomboana ny foto-drafitrasa makasika ny herinaratra, nefa amin'izao fotoan'izao dia rahantsika mahita fa nisy misedra olana mikasika an'izany herinaratra zany ny firenena malagasy, na dia teo ara izany fametrahana tamin'ny fotoan'andron'izany ny 40 mégawatt tao Amando 16 voarakitra tsara zany rehetrarehetra zany 15 février 2008. Reto ny foto-drafitrasa makasika ny lalana raha ny pont Flontran nalaza tany amin'ny pont Voloina tamin'ny fotoan'androny dia ito izy ito vita tetezana lava dia lava mampitohy an'ny Tomasina sy Fenerivo Atsinanana. 9000 km moa zany ny totalin'ny lalana vita manerana Madagasikara nandritra n'izany fotoam-piasany Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana izany. Sy natao ambaniravatra ihany koa ny politika ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra izay nifototra tamin'ny resaka fambolena, ny ezana aseho tamin'ny alalan'ny vitrine de Madagasikara izay natao teo avoloha ny santionan'ireo asa fambolena sy ny famokarana rehetrarehetra na ny fiompiana na ny fambolena, ary anisany napetrako tanjona indrindra tao anatin'izany dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Nyainga tokoa zany politika zany satria efa tsapa efa niakatra dia niakatra ny famokarana raha tsy laza fotsiny vokabary teto Madagasikara tsika. Betsaka no zava-bitany antoko ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fanamboaran-dalana, ny sehatry ny fanabeazana, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fahasalamana ary ny foto-drafitrasa izay ifatorany ny toe-karenan'ny malagasy. Fantatritsika tsara fa vao nanomboka kely ny antokotiky Madagasikara dia tonga teo amin'ny fitondrana ary nitondra ny vina mpampandrosoana rehetra ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy aivina ihany ny tantara fa sangany taty Afrika ny firenetsika tamin'ny fotoan'andro, tamin'ny fotoana nitondrany ny antokotiky Madagasikara tamin'ny alalan'ny filoha mpanorona ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tamin'ny 7 sy 4 arivo moa dia fantatritsika tsara fa nisy ny fanonganam-panjakana ary nanomboka teo amin'ny fanonganam-panjakana izay dia tsy nitsahatra ny fanenjehana fampitehana ny antoko mihitsy no noezahana ny pitehana tao aorianan'izay fotoana izay, satria ny mpitarika ny antoko rehetra tamin'ny fotoan'andro dia nienjehana avokoa ary tsy nahakivy anefa izany satria isaoran'ireo pro-politika ny fandimby tamin'ny fotoan'andro mbola mijoro ny antoko mandraka kehitriny ary tsy hoe nanginana tao aorianan'izay fanonganam-panjakana izay fa teo anilan'ny vahoaka hatrany. Rehefa misy ny anisan'ny foto-kevitra hijoron'ny antoko moa no mijoro amin'ny fahamarinana. Rehefa misy izay fahamarinana izay dia mijoro ny antoko ary miezaka miaro ny zoan'ny olona dia nijoro teo anilan'ny vahoaka foana ny antoko rehefa misy fotoana ilan'ny olona azy ao anatiny izay fiarovana ny zoany izay sy fahamarinana izay mandrakakehitriny androany izao. Tena ilain'ny taranaka aty aoriana izao fampirantiana izao hoy ny mpitsidika. Mahafinaritra be ilay izy nahafantarana zavatra be dia be hoe nisy zavatra tsy fantatra hoe tamin'izay mbola kely tany dia fantatra teto daholo hoe eve dada nanao an'izao, eve zao dia tsy nanenina nakaty fa nahafantarana zavatra be dia be. Fampianarana aloha voalohany tena hitako teto tena hoe nianatra daholo ny zaza malagasy rehetra tamin'ny fotoana nitondrany, dia ny foto-drafitrasa dia ny lalana tena hoe navita lalana be dia be izy dia teo amin'ny tantsaha izy tena hoe nanoana zato isan-jato ngamba raha ho teneniko ny tantsaha. Pozitif daholo ny zavatra hitako rehetrarehetra amin'ny anio satria fandokafana an'ilay olona kory ny zavatra eto satria mampitaha amin'ny zavatra ankehitriny mampitaha amin'ny zavatra ankehitriny fa pozitif daholo ny zavatra hitako eo. Ny amin'ny ankehitriny hitako an'ireny efa iainako negativa tanteraka. Tokony taitra malagasy tokony hanana ambotsika dia mahasaha ohatrany filohantsika io tena filohantsika, tsy mbola nahita olona ohatran'io ako, tena filohantsika io tena mahasaha io ary tokony anaraka ny diantsika mahasaha fa raha very ny tanindrazantsika raha tsy mahasaha miaraka amin'io tsika. Tsy mpitenyty ho an'ilay vahoaka malagasy satria zao mahita an'ity fampirantiana ny nanamboarana ny rova manjakamiadana voaloha ty eto zao vao magaka ve zany ny filoha Ravalomanana ny tena nanao nanangana hatrany fotony ilay zavatra efa simba. Izao na maso fotsiny raha mijery fa finaretana be no hita fa tena malahelo hoe zao mipotika dia tsy hoe
miandrandratsika vahoaka malagasy amerina le izy fa simba le Madagasikara simba le firenena. Raha hoan'ny andro voalohany dia nahafa-po ireo mpitsidika ny fampirantiana ary betsaka ny olaza fa maro ny zava-bita ny fitondrana marika ravalomanana saingy tsy fantatry ny tanora aty aoriana izany. Ito irampitso moa ny etsika sy ny fampirantiana ireo zava-bita izay mirakitra ihany koa ny 20 taona ny Antokotimo izao. Ireny atao hoe pirofo mitoaka amin'ny tenda ny inona no ambara mihoatra an'ireny fa raha ny zava-misy ankehitriny nambaran'ireo olona izay anteny teo zany na ny hevitra teo dia fahasimbana ny misy amin'izao fotoana izao, fahasimbara amin'ny lafiny maro mihitsy kanefa misy mpitondra eto amin'ity firenena ity dia zavatra anankiray zany zao anisany tena hoe hita amin'ny baribary ny tsy fetezan'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia eo amin'ity resaka fiainana andavanandro ity. Eo zany zao le resaka hoe solika, eo le resaka hoe sarandalana, eo ny resaka ministeran'ny raharaham-bahiny raha tsy resaka afa-tsy ireo fotsiny sika tato anatin'ny 420 ora zao zay dia misafotofoto mikoropaka ny vahoaka. Raha tsy resaka tsika afa-tsy ny eto Antananarivo, ahoana ny momba n'io frais io, ahoana ny momba n'io lasantsy io, ahoana ny resaka fomba hiatrehana an'izany. Zay zany no zavatra misy amin'izao fotoana izao. Fanontaniana no apetraky ny olona. Rehefa jerena zany le izy dia tsy mahay mitatana ny mpitondra, tsy mahay mitatana rehefa hitsina ny resaka. Satria raha mahay mitatana ry zareo ane no niteny hoe anao an'izao zay ataonay manara-penitra ty rehefa zay ny tonga eo dia ataonay an'izao rehefa izany no lasa filoham-pirenena dia atao mpitarika ny mpanohatra ny président Marc Ravalomanana zany le tao amin'ny débat tao amin'ny TVM fampatsivana kely fotsiny iny ohatra zany fa tsy misy zavatra fironona mihitsy eto fa ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao dia potika. Raha ny jerena nefa iren'ilay teo anivon'ny fampirantiana tetsy Macron reny ny zava-bitany tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny président Marc Ravalomanana dia tena hoe zavatra pozitiva na lalana na sosialy na resaka fianaran'ny ankizy na ninona dia tena hoe nandroso ilay Madagasikara izany. Fa ny ankehitriny zany dia fampitehana. Aiza ve ireo olona ka any amin'ny ministera izay mampiseho ny antsoina hoe fiandrianam-pirenena na souveraineté nationale, ministeran'ny raharaham-bahiny, taiza mbola nisy hoe mpiasa ministeran'ny raharaham-bahiny ka migrevy ary mpiasa marobe no migrevy zany ao amin'izany antsoina hoe ministeran'ny raharaham-bahiny zany. Io ministera io ane dia vavahady izay idiran'ny avy any velany eto Madagasikara, maso ijeren'ny avy any velany ny eto Madagasikara. Zao no antsoina hoe ministeran'ny raharaham-bahiny. Firy taona tsy nisy an'izany hoe grevy zany tao amin'izany hoe ministeran'ny raharaham-bahiny zany. Tany amin'ny ministera hafa no faheno matetika fa itony hoe ministeran'ny raharaham-bahiny tony dia tsy nandrenesana an'izany mihitsy ary atsoina mihitsy aza hoe fitaratra ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Ary io zany anisan'le hoe ministera izay maneho ny fiandrianam-pirenena ny souveraineté nationale akoatra amin'ny ministera hafa ohatra hoe takany ohatra hoe ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, ministeran'ny teti-bola, ny resaka vola, finance zany reny. Dia ity MAE ity dia ao anatin'izany souveraineté nationale zany. Fa tao anatin'io ministera io misy an'izany hoe ministra votsikera isako mihetsika hoe tsy mahay teny malagasy tam'le teo aloha zany. Dia ahitana an'izao zavatra hafahafa rehetrarehetra ao, ahitana ny zavatra tsy mety. Dia zany hoe ilay vavahady amin'ny Madagasikara mihitsy zany ilay mampifandray amin'ny any ivelany no misy zavatra tsy mety. Inona moa zany le zavatra tsy mety? Grevy. Fa maninona le mpiasa no migrevy? Eto zany tsy misy resaka hoe momba na tsy momba hoe tonga dia hoe momba botolo na hoe mitsikera botolo fa ny zava-misy no jerentsika. Zay koa mahampanao gazety anay. Misy antony ao zany matoa ireo mpiasa ireo manao grevy.
dia maro zany ny zavatra teneniny ao a, anisan'izany ohatra ny amin'ny hoe le grevy atao aloha zany a dia tsy misy ambadika politika, tenenindreo mpiasan'ny MAE zany a hoe tsy misy ambadika politika, fa tsy ananinaty zany misy voy hoe misy ambadika politika io, izay foana moa ny atao amintsika raha vao misy fitakiana, raha vao misy zavatra hoe anao an'izao dia ambadika politika io, raha vao misy hoe anao faneho-kevitra na tsikera dia misy ambadika politika io, nefa le izy tena hoe marary an'ilay ampiasako inona ny ambadika politika raha ohatra ka milaza ny marary azy ireo ampiasany eo anivon'ny MAE zany, raha ohatra ka naneo ny atao hoe ny tsy fahafaliany ireo eo anivon'ny ampiasan'ny MAE, dia zao zany zao hoe maneho ny tsy fahafaliany koa ny ery amin'ny taxi be 182 dia misy ambadika politika ve zany? Zavatra anseho tao anatin'ny 420 ora taona zany ka izay ilay fomba mahazatra eto amin'ity firenena ity, raha vao misy ny fitakiana, misy ny tsikera dia hoe misy ambadika politika io. Inona moa ny tiana tenenin'ny sasany eo amin'ilay ambadika politika? Mipanohatra ny ao ambadika io, zay ne le izy mipanohatra ny ao ambadika io, raha vao misy an'izao dia hoe mipanohatra io. Inona ny idiran'ny mpanohatra amin'ny resaka raharahany amin'ny affaires étrangères? Inona ny idirany hoe politika? Fa raha ny tenenin zareo zany reto le mpiasy reto, raha ny teneniny omaly dia misy ny amin'ny hoe efa nisy zoa tokony efa nikena fa ho azo andry zareo zany nefa mbola tsy azo hatramin'izao. Dia takiny ihany koa ny hoe le didim-panjakana momba ny tampikarama zay mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Reo zany anisan'ny lehibe takiny reto mpiasan'ny MAE reto. Dia eo ihany koa moa ny fitenenana ny amin'ny hoe tena tsy mety aminay indrindrandrindra amin'ny hoe amin'ny mahasamy malagasy ny resaka hoe fikitikitiana, resaka fiaviana, misy resaka fanambaniana hoe tokony hisy zany antsoina hoe fahendrena, tokony hisy ny fanetretena, tokony hisy ny fifanajana. Kinona moa zany fa tsy any amin'le tena maha olona mihitsy no avoatotoana ao anatin'le izy, ny fahendrena, ny fanetretena, ny fanajana. Zany ny zavatra misafotofoto ao amin'ny tony ministera ny raharaham-bahiny tony zany raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Inona ny dikan'izay? Tena hoe ministera anankiray no misy grevy tena hoe enjana be, fa ny dikan'io dia tsotra fotsiny hoe tsy tafavoaka intsony ilay fitantanana ny firenena hoentin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Any amin'ny ministera tsy eritreretina mihitsy tompoko no misy grevy tena enjana be, ary grevy zany izay tena hoe mampiseho ny tsy fihetezany raharaha eto amin'ny firenena. Raha misy mantsy nazarantsika zao dia hoe grevy hono ny CCC, migrevy hono ny miverina migrevy indray hono ny amin'ny mpiasan'ny université, manao fitakiana hono ny mpanamboatra lalana amin'ny tako ny volana hono ny ary dia ny mpianatra dia lasa mivoaka eny amin'ny arabe. Zany no entsika matetika, fa izany hoe ministeran'ny raharaham-bahiny zany tsy misy maheno an'izany hatramin'izay. Fa zao nefa izy matoa zany manao grevy zany reo ale mpiasa reo dia efa tena tsy zakany intsony ilay izy, ary zany no feo reo tao izy tiany efa tena ela no hoe nanaikitra n'ilay mpiasa zany, ka rehefa ela ny manaikitra dia tsy maintsy voaka ilay izy. Resaka hoe syndicat moa no andresana hoe voatonontonona ao anatin'ilay izy zany, fa io na misy syndicat na tsy syndicat rehefa hoe mpiasa aloha dia mpiasa, zay no zava-dehibe aloha, ary le mpiasa inona olombelona zay. Ka rehefa jerena zany ny momba ny tony raharaha tony zavatra misy dia tsy mety miaiky mihitsy ilay régime amin'izao fotoan'izao hoe tsy zakany ary tsy tafavoakany ny fitondrana ny firenena. Tsy mety miaiky na ny amin'ny resaka délestage io, resaka jirama io, na ny amin'ny tontolon'ny fampianarana io, na amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Ity ane raha vao miresaka ianao hoe ministeran'ny raharaham-bahiny dia fifandraisana amin'ny any ivelany zany. Tokony nga ianao afaka mandeha any ivelany any raha tsy eo ny visa, eo ny passeport, fa iza ny service manao an'izany? Aiza? Ao amin'ny
ministerany raharaha-mbahiny makatsia anao de inona zany zao ny zavamisy zany zao de hoe miato aloha ny famoahana passeport sy ny visa zany no enao miato aloha ny famoahana passeport sy visa satria misy an'tia greve ty de miato de ahoana de inona ny fiatraika an'izay moa ve zany reo mpiasa reo mieritreritra hoe ndeha anao fananina hoe ndeha anao fananina ka hoe ndeha ampikatso an'izany raharaha zany amin'ny hoe raharaha-mbahiny tsy zay le izy raha mifanazavana no entin'izy ireo fa tena hoe manao ny greve zay satria misy zavatra tsy mety zavatra nampanantenaina tsy tanterana ary zay foana le izy ampanantenana zao le vahoaka malagasy nefa inona koriny eo vomaly zay tafaresaka tamin'olona vomaly tsy hoe tany alobe fa vomaly dia menimenina zany le olona hoe tena enjany ty fiainanytika mbola tsy nisy toy itika de rehefa olona io fantatra tsara fa tena nanao ny aintsio zavatra mihitsy nampandany anyity fitondrana ity tam'le fifidianana filoha-pirenena farany teo tena nanao ny aintsio zavatra satria nanantena iny moa zany fotikeviny iny anazy iny samy manany safidiny io fa am'izao fotoa zao de niteny izy hoe tena enjana be le fiainana de nanontany moa zany tena hoe enjana ahoana nareo raha ny tena nanao ny aintsio zavatra reo teo tena nandany vola nandany inona nampiasa fiara nandany gazoal nanaovana propagande ampandanina nyity régime nytiako enjana ahoana de zao no niteneniny tena okarangao izy fa tena nanenina koa nanenina ahoana tena nanenina ko tsy araky ny napozinako fa inona ho any tsy napozina ka sao ny PPN miakatra ny zao ny sosialy tsy misy ny tsy fandripahalemana mahazovana sy ny sisa sao greve tsy greve ero mitaky vola tsy mitaky vola ero zaraka ty tena menatra mihitsy am'le mpiarabela satria zany tena anina de tena naneniny de zay moa zany mitenen'le olona vomaly io ary tsy olona ray no miteny am'zany fa olona maro mihitsy ka zay no petratsika mazava tsara hoe raha atao zany izany hoe fitenenana izany dia ny fitondrana moa efa tenena mamaly moa ny eo amin'ny fitondrana matetika nisy an'ireny fikaonandoha teny vato reny mikasika ny fananatany sy mikasika ny resaka fiompiana sy fambolena na somary efa tara mako izy iny na tara mihitsy hoe teny efa anatina fahasahiranana le vahoaka zao zany vao anao an'izay nefa moa misy ny fiteny hoe aleo tara to zay tsy misy mihitsy fa ny olana am'ireny de le hoe mandeha ila le fiaonana iny iny zao natao de ahoana natao iny de natao le izy de ny olana ary zay no anisan'ny adivaritra iteny tany amin'ireny komisiona vao miera tao anatin'io satria nandray anjara tamin'iny moa ny tena de ahoana ny comité de suivi tsy misy akory hoe mandra-pahatonga ny vina no ataony resaka deadline ne tokony misy rehefa misy an'ireny fiaonam-be-pirenena ireny hoe mandra-pahatonga ny vina inona no atao de inona no fa tsy misy de ny fanatanterahana tena zay foana no olesoka hita amin'ny firenena zany mivorivory de miandry ny fanatanterahana tsy fantatra siny hoe iza no manao ninona ao anatin'izay fanatanterahana zay ohatra ny resahana zao tamin'ireny no hoe resaka ady-tany ny fototra olana eto amin'ny firenena ny miteraka ny sécurité sy ny resaka eloka ady eloka rehetra nyevina fizarana de saiky ny ainga avy amin'ny ady-tany daholo ny 700 ny olana eto de zany vokatry ny ady-tany zany vokatry ny sifosina politika matipaika nataon'ny mpitondra teto zany mikasika ny hoe ahoana ny hoavon'le fitombon'ny taranaka sy misy ny politika mazava momba ny fifindra-monina sy ny fanampiana ny tatsà de io miteraka sady tsy fahampisakafo etsy an-daniny
nokorotana ady tany tsy endreny vohitra tsy ambany vohitra de miafara amin'ny sécurité ny afarany lasa mifanao andolo-po io piraimonina io a de mifampiandrika endrotoana de mifamono zay daholo zany a ny fototry ny olana eto ka zay a de mahita fa misy zavatra mila jerena aingana dia aingana eto amin'ny firenena de ny lafiny rafim-pitondrana amin'ny ankapobeny zany ahoana ity système administratif eto amintsika ity ny rafim-pitondrana zany ohatra hoe fokotany io ve de jerena ohatran'io foana ny rafitra misy any hoe manendrotendry sefim-pokotany de karamaina roa alina mba ampiakarana efatralina isambola tsy mety amiko de soloana de zay foana sa olona ho atao inona le sefim-pokotany sanatrin' zany ve sefim-pokotany ianao karakara amin'ny resaka fifidianana ihany mba apetipetiny eo fitondrana sa tena ametrahana rafitra mahafiorina zay neny eto amin'ny firenentsika sy fosina rafitra tena hoe mahafiorina miainga avy any amin'ny fototra de lasa mavesatra ambony le fitondrantsika satria zay zao zavatra tokony mba noraisina zavatra mety aloha de resahana foana tany amin'ny repoblika faharoa ny mba nety tsapanay aloha diny rafitra fitondrana iny nety hoe nisy tena komity pokotany misy no nifidina tany amin'ny fokotany de avereno inona no misakana tsy iverenantsika amin'ilay zavatra zay nety taloha de ny hoe ny fametrahana an'ireny vomiera isan-karazany tany anivon'ny fokotany vomiera ny toe-karena zay efa tamin'ny andro tsy mandrava vomiera ny fandripahalemana vomiera sosialy de apetraho avereno au collectivité décentralisée na vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny fokotany zany anatina fikaonan-tao-pirenena zany vao vita tsy vitana fitondrana fotsiny avidianao an'izay ka efa hita fa tsy mety tsy mahafehy any resaka fandripahalemana iny fotiny ny rafitra fokotany amin'izao io toraka zany koa ny eo anivona commune misavorita manao ny ataony ny mera marobe ary na de misy conseiller communal na filakevitra communaly aza de tsy mahafehy mihitsy an'ilay fitantanana ataony be ny tanàna sasasasany zay manivaka ka zany de mila vahaolana maika de maika zany azy le resako teo mila rafitra amafisina sy amboarina eto hoe ahoana no ametrahana système de contrôle tena matanjaka eto anivona firenena zany satria eto zany lasa ohatrany mandeha ho azy zay manodikiodim-bola rehetra sy ny mangalatra ao anatina fahefana sy manondrana mihitsy tsy lazaina tsony ka resaka rafitra daholo mahatonga an'izay satria tsy misy de hoe misy sokatra indray saika alefa ondrana sy sisa tsy tafavoaka tsika raha tsy zany no resahana eto aloha mialohan'ny fifidianana zay zany no tena tenina eo anivona firaisamoan'ny pirenena hoe alohan'ny fifidianana olona andao resahana alohan'ny rafitra zay tena edina hivarotra manokana ny mpanao politika ohatra ny varim-bariana foana any amin'ny olona fa andao resahana io mety ve io fokotany rehefa tsy mety atao ahoana inona no mampety azy rafitra mampety azy inona no lesika ao anatin'io commune io mbola komemena vola na ny vola anjaran'ny commune ary anga mbola député koa no manera azy amin'ny alalany hoe CLD teo aloha zay nivadika inona moa izy ty tato afara tsy mety zany hoe solombavam-bahoaka sady mitatam-bola zany na ho inona fomba fanazavana na ho inona zay société civile miteny an'izay anatina firaisamoan'ny pirenena zany satria tambatambazona ve ny solombavam-bahoaka tsy hanao motion de censure na motion d'apaisement de avelanao ny ataony ary raha io no tena rahana zao io resaka fitantanana volan'ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny CLD teo aloha io dia betsaka ny migadra amin'ireo zay tena mahita satria menomenona ny commune hoe zavatra tsy ilainay no menireo ry zareo ny manao ity ny sasany borety fanisy kely ry somary amina vola amina miliara
ka izay nanaovana hoe ravitra ahafahan'olona mangalatra ohatran'izao foana ve no apetraka ho eto amin'ny firenena dinona ny firenena tena isika androso amin'izany dia rehefa mivarimbarina makany amin'ny farintsika dia mifanontany tena any amin'ny mpitondra any ambony any ravitra amin'ny akapobeny mihitsy sy mandeha amin'le izy fa misy ny sy maty manota eto be dia be misy miteny hoe ohatran'ny fananina mihitsy le hoe ohatran'ny fananina ve hoe mangalara nareo sanatry n'izany ty resako teo hoe mangalara ve nareo dia anaovana faute de propagande amina élection satria lasa amin'izany ny sain'ny olona lasa amin'izany ny eritreretrany ohatrany jerepotsiny zay manao adalàna eto anivon'ny firenena ka izay atao amin'ny société civile dia miezaka foana fa zay milaza marina dia enjehana indray so ihany ty ny mba zavatra misy anankiray misy mba opportunité zany dia ny fijoroany ilay rafitra ARAI io ARAI agence de recouvrement des avoirs illicites na sampandraraha manokana hangorona nireo harena azo tsy amin'ny aradrarana hoe tsy fatam-piaviana tsy fatam-piaviana na olona mpitatana fanjakana io na ty ivelany dia azo anaovana an'izay fanaraha maso zay ka ny fivato dia hiezaka hiara iasa kaiky amin'io araha io zany any ty misy zavatra tsy mazava dia alefana ihany daholo dia ho hita eo indray efikasy indray ve le araisa anotrany rafitra be dia be atao hoe betsaka ane ny rafitra hoe miady amina kolokolo sy zavatra sy manano eto fa tsy araky ny tokony izy ny vokatra satria miatona fotsiny aty anivon'ny firenena no ametrahana zavatra fa sy misy rasa mangaika any anivona fiarahamonina sy any anivona commune hoe mampilendalendy ivelany fotsiny fa tsisy vokatra raha miresaka kosa zao atao hoe CFM fampihavana-pirenena nga misy rafitra any ambany any dia lasa tsy mandeha le tena fampihavanana any anivona fiarahamonina fa variana amin'ilay fampihavanana politika zay impossible zany sy mitombona zany hoe mpanao politika ampihavanana zany fio mihavana ho azy rehefa samy misy ny tombotsony fa tsy mila mpampihavana dia zay no hoe any amin'ny zavatra any amin'ny tsy mivotony manahitaina eto amin'ny firenena misy zavatra mandeha ila eto be dia be ny rafitra mandany vola be dia be atsangana aty ambony aty any ambany any nefa pokaty dia mikirotana ohatran'izao ilay fiarahamonina mila fivoriana zany mila lamina zany rafitra eto amin'nivon'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny zany amin'ny ankapobeny zany dia zay no mahatonga miteny aminao rina fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny raharaha resaka fokotany sy commune atao ny resaka ao anivon'ny région moa io dia tsy lazaina tsony raha ny eno an'ireny fionana teny amin'ny CCI fionan'ny solombavam-bahoaka amin'ny gouvernement reny tena dia mahita sy mahatsapa fa tena tsy mikirotana ny fifandraisany eo anatin'ny samy mpitondra ny miady io miady daholo ny gouverneur solombavam-bahoaka manerana ny fahanosy zany saiky mifanolana satria io gouverneur io zany dia tena hitany rehetra fa ohatrany napetraka tena hanao ny ataony fotsiny mba sy ilazany hoe manao adalàna sy ny manao ny fanodikodinana isan-karaha sy mandeha amin'izay vokatra ny rasana aminy ny zavatra vitany raha hoarina amin'ny vola tantaniny zany dia vokatry ny rafitra tenenitra teo satria mandritry ny firy-taona ave anao dia tsy zany hoe dia tsy tsapany mpitondra fa zay tena manao fanahinina ave zany ny mpitondra mamela ny gouverneur manao an'io sasana hatriny zany dia misy écolage aloha aty ambony zay ny ayahinay sy manao affirmation gratuite iaho amin'izany fa resaka ayahin'ny olona maro zany satria raha ny vola tantanindreo amin'ny alalan'ny ristorina dia tena tsy tambo isaina fa raha hoarina amin'ny zava-neny sasany nefa tsy araky ny lalam-pandrenana tsy araky ny lalam-pandrenana iny fa tsy resana averimberina eto matetika na ny fomba nametrahana zany na ny anarany iny efa tsy tenenina fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy ho fa misavoritaka ambony ambany ka mila zavatra lamina fa tsy andrasantsika hopotika ity firenena ity fa io resaka gouverneur tsy misy an'izay organe délibératif akory veranga hoe mba
ateny mihera-paritra na filankevi-paritra manapaka ny teti-bola ho ampiasain'ny mpanatanteraka dia ny ao amin'ny gouvernorat. Tsy misy an'izany mandritry ny fiataony dia hoana ny tsy angalatra le olona. Zay ne le olana. Ka le fahefan'ny gouverneur mbola namafisina tany anatina conseil des ministres. Dia vao maitra misavorita satria aty amin'ny constitution tsy voaovanao ary ianao manova texte. Dia lasa le lalàna aty ambany misy hiérarchie ny texte ny lalàna constitution dia zay vao any amin'ny loi organique ny ordonnance ny loi ordinaire zay vao ary amin'ny décret sy ny arrêté fa ny sasany aty amin'ny décret no amafisina nefa tsy mifanaraka akory amin'ny constitution ary ambony constitution nefa tsy aiahisy raha sy amin'ny alalan'ny référendum any any olana dia dikan'izay mitaky an'ilay fihaonam-pirenena zany. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka texte io ady tany io anie dia le lalàna tsy voove satria lalàna tany amin'ny fanjanahantany zay napetraky ny frantsay androbana ny tany gasy teto any mbola iainana. Ka rehefa lasa le frantsay tamin'ny fanjakana-tany dia zay olona manam-pahefana gasy zany no manohy ny asan'ny mpanjanaka ihany amin'ny alalan'ny fangalana fa io tambazotra ny mpangalatra tany eo. Ka izay zao dia hoe tamin'le tapaka tamin'ireny fihaonam-pirenena teo reny teny vato dia hoe hovaina ny lalàna fa tsy maintsy gadraina ireo mpangalatra tany sy tambazotra ny mpangalatany ireo na misy eo anivon'ny fitsarana zany any amin'ny domaine ny amin'ny fananantany na olon-tsotra ka miraisika kombakomba amin'izany fa ahoana ny fanatanterahana an'izay tapaka teny zay fa izay aloha dia anaraka an'io foana hoe ahoana ny aiza ho aiza io zavatra io fa anisan'ny miteraka korotana ary zao fahalafosana sakafo tsy fahampimbary ny vidiny fiakaran'ny vidiny zavatra eto zao dia voka miainga amin'io resaka fananantany sy fisiana politika matotra miainga amina rafitra amina fitantanana io daholo. Zay ne ny tena olana satria ny zany resaka ady tanina zany tokony voalaminy ny nivon'ny sy commune raha misy vomiera tena mijery an'izany satria ny eny mahalala ny historika na ny tantara ny resaka tanin'ny olona tsirairay fa lasa ny ary anaty rindrina efatra no manapaka indray hoe tiano izy nefa izy tsy midina ifotony akory. Izy mitatra foana le olona izay mahavita taratasy sandoka sy osoka lasa manana ny marina ny anivona fitsarana korotana be amina tontolona fitsarana amin'ny resaka ady tany io araky ny fitarainana marobe zay tonga ato aminay ary olana vahan'ny fivato isan'andro zany olana fananantany zany miaraka amin'izay olana maro samihafa zay tena manahirana ary zay no atsapanay fa tena sisy ninina eto amintsika eto sala mitany tsy misy fitondrana zany fa dia tena mandeha dahoara daholo ny zavatra rehetra dia io ve ho jerenao fotsiny mandra-pahatonga ny oviana zany no hijerentsika fotsiny eny io ka andao le retsy jerena ty firenena ty fa tena metefany amin'ny olo-pirenena mihitsy zany zay tena Andriamantoa Ravily zay tena metefany amin'ny olo-pirenena miatefa amin'ny olo-pirenena tsirairay na mpanao politika ary aho zany manao atsoavy amin'ny olo-tsotra rehetra le fotom-pisainana hoe hatramin'izay manko ny citoyen ny olo-tsotra ny vahana sotria dia mieritreritra fa io mpanao politika sy ny mpitondra foana no miresaka momban-draharam-pirenena ka ny fivato zay tarihanay dia miezaka mamoa sy manaitra ny olona rehetra hoe tsika sy ho mpitandamba tsony fotsiny tsony na mpitanjiro eto amin'ity firenena ity fa mandray ny andraikitra manandrifo zany hoe ahoana ny zay ny mampanao andromaso ny tontolo-piarahamonina sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny anay dia ao anatin'izay fanaovana andromaso zay ny fisorohana ny tsirariny amin'ny endriny rehetra ao anatin'izany resaka kolikoly zay rahana miasa amin'ny biako sy ireo médiature ny ACDDD ireo doléance ary ny io tsy fanajana zon'olombelona io ka eto zany tsy mandeha miresaka adiniko teo le io rafitra io fifangarony ny fifanitsahana sy ny fisarany fahefana
ohatrany fampiasana ny fisarana io baikony mpanatanteraka io zao mbola resanareo mbenimbeny zao ny reny didim-pitsarana tany Anosibe reny de hita baikona mpanatanteraka tsy misaraka ny fahefampitsarana sy ny fahefan'ny exécutif na ny mpanatanteraka zany ary ny fahefana mpanao lalàna zay ko satria ohatran'ireny loi de finance reny zao ka io baiko avario loi de finance de sarisarina mandany andro fotsiny ene ianao zany mahita na député de ao anatina loi de fiaonan'ny loi de finance ndroa andro mo nefa boky efa 1000 pejy ny latsaka no ao nefa ny rovolana no session budgétaire rehefa miteny am'le hoe farafarasiny 30 jours no andiniana an'ireny de fa mandika lalàna ihany koa maninona no député sy afaka manova mihitsy mba miady hevitra fa nefa aveo lantsina sy mpanovana foana lalàna feny tetibolam-panjakana de aveo anao mangataka zavatra am'izay nefa tsy ampidirinao anatin'ny budget lay ny tena izy ne solombavam-boaka zany any amin'ny session budgétaire ny tena miady ary amin'ny le inona moa le fakana n'le tetibolany inivona district reny any izy ihany tokony mampiditra n'izay zavatra tadiaviny de rehefa tonga ny fanatrehana amin'ny gouvernemanta de tsy mangataka sina fa manontany ahoana sy ny tanterahana ry zay no tena asana solombavam-boaka rehefa aveo tsy asian'ny exécutif fotony ianao menomenina am'izay ry zala hoe tsy rariny ka anao tsy mahay mirevy an'ilay anteny mierako tsy mahay mametraka tsara ny hoe fahefan'ny anteny miera zany na ny anteny mierandolona aza manao an'izany nefa izy sady conseillen'ny gouvernement tampanolo-tsaina akoatra ny fahefany mametraka n'ilay proposition de loi de afaka manolo-tsaina koa izy ahafahan'ny ministra anankiray manome projet de loi mba haingakaingana kokoa am'izay ilay fanovana satria misy lalàna be de be tsy mandeha am'laoniny eo tokony hovaina andraikitra tsy vitan'ireo ateny mera rototareo zany fa lasa manisaka andraikitra ny am'mpanatanteraka ny sasany moa de manasoaso mpanatanteraka rehefa aveo tsy asiany fotony am'izay de menomenina hoe ako ianareo no te tsy tokony angataka am'ireny zany ny ateny mera rotota tsy tokony ilelaka exécutif fa ny exécutif ny tokony matahotra rehefa mahita député ohatrany any amin'ny tany démocratique any ivelany ireny fa ny eto amitsika tsy zay de io iny loi de finance io de lantsina sy mpanovana le hoe tsy nasy-panovana mihitsy de de nefa efa raha mahafantatra ny 570 isanjatony de misy tsy ampy de misy anjatony any budget mpanjakana eny no any anivon'ny faritra sy commune nerany Madagasikara ery Madagasikara de zay fa laniny député zany tsy mety zany tsy asy-panovana mety misy mba viziny maronisa moa manao anio fa ny vicenisa manany hevitra fa tsy afaka manoatra satria rehefa lany eran'ny maronisa de inikiny baiko misy député tsy mpivory mihitsy fa mahazo baiko tongava fa andany loi de finance de tsy mamaky an'izy akory fa tsy mamaky fa de lany oany tsy vakinany nefa ananganana tanana de zany mila ifampiresahana ao anatina rafitra zay ao anatina fiaonam-be-pirenena hoe ahoana ny tontolon'ny fifidianana zany moa efa tsy asindraisaka fa resahan'ny mpanao politika foana io isan'andro fa misy zavatra marobe tsy mandeha eto amin'ny firenena tokony ifampiresahan'ny olo-pirenena tsotra mpandinin-drara zay milasa menomenina fotsiny eny anivona fiarahamonina fa tsisy miaina ka zany tokony hojerena ka zay amin'ny société civile zany indrindrandrindra ny fivato de miezaka mitondra ny hevitra ifoana mitony asehatra anasanareo anay tony ary sorananareo be de be amin'ny mampiatrano mba hahafahanay maneho ny hevitray fa tena tsy mandeha tsony am'izay tokony ho izy ny raharaha pirenena fa tena miapotika ary mivarimbarina makany amin'ny tsy tokony ho alehany zany ny firenetsika ka eo zany no tena nanao hoe andao zany tokony fampiresahana aingana ty resaka fikaonan-doha pirenena ty fa
tsy hanaovana zavatra ohatran'io fa potikisika. Ny any ivelany zao efa atao hoe manara-maso akaikany io ny fizorana makany amin'ny fionam-be-pirenena. Ka zay ny manahirana hoe sika ohatra ny miandro tereniny any velany foana vo anao zavatra. Rehefa tena kendaina sy kendaina roa zay vao tsy maintsy atao ihany ty le resy de andao atao. Fa izay zany de hoe de mbola sy mafy. Tsy azo divirana io zany. De mbola sy mafy le fanakendana de tokony ho resahana eo mba hampisy ny fitonínany e. Fanampianany amin'ny fitondranany e zany zavatra zany ny azo indray ohatra ny atreto mety hanongana azy io zavatra. Kidikitika ny sezany. Ka tsy misy fikitihana seza io raha tena mandeha amin'ny kitsipony atao. Fa ianao le mirezista de avy eo nefa le zavatra tsy maintsy misy ino ny mikitika seza. Satria misy rapport de force io rehefa mafy loatra le crise. De tsy maintsy manao an'lizy ianao de iny ane le mikitika seza. Iny de mbola milamina hoe mbola zao tokony ny ao fitondrana mihitsy no manana finiavana manao an'le izy zany hoe tena andao se anara-panohitra fa fireneny raha manany ty. Andao anareo fiaraisa-mony firenena raha manany ty. Zany hoe tokony anivon'ny fitondrana no manana an'izay. Volonté politika zay noho ny asoembona ny atonivona firenena. Zay ny kiasitra an'iny ka zay resako hoe atsika mila mametraka système de contrôle tena mafy be sy matanjaka ahafahana mapisy any tena hoe fanjakana tandalana eto. Ny olana ane le fanjakana misy sy tandalana. Ka raha sy misy rafitra mahatonga le fanjakana ho tandalana, misy foana ny impunité na tsy maty manota sy vitanao zany ady amin'ny kolokolo zany. Ary misy mandroba foana ny are-pirenena eto. Ny olana ane sika efa farany aty Afrika amin'ny resaka fampidiran-ketra. Amin'le taux de pression fiscale efa ambany be any ambanin'ny 100% any. Ny eto Madagasikara. Fa le kely tafiditra koa mbola ifanoritana ahodikodina. De zay no anazavana le fahatrana. Ahoana zany no ametrahana système de contrôle ahafahana tena satria olana rehetra de no tsy fahampinetimana daholo any. Na resaka jirama zany, na resaka lasansy sy ny sisa de no etomanana ny fototry zany. Ny vola nefa de fantatra atsika fa betsaka eto amin'le manan-karena le firenetsika fa makaiza le izy. Kaneto zao mitaky vola daholo. Mitaky vola daholo rehetra aiza ny karamanay, aiza ny ritady, inona ahoana ny manao an'io. Aiza ny bourse, aiza ny karamany mpampianatra amin'ny université, zany olana daholo. Ny volana mpandraharaha amin'ny asa vita efa tsy tenenina tsony. Fa de efa lasa rano moa ny sasany de efa reny tapaka lalan'ny rasy mbetsaka no maty momba an'io zavatra io. Volamena anaty brotsita. Volamena anaty zany veranga de isy amina fitantanana firenena. De ifanilokilitra ndraiky reo sy zay io. Fa responsable ianao tadiavo zay. Iza ny tompona andraikitra amin'izany. Andriamatoa Rahoelina misy miteny ny mpandinika amin'izao fotoana zao mijery Madagasikara hoe explosion sociale tena atahorana. Hoana fahitan'ny société civile zay raha ty amin'ny resaka fiainam-bahoaka toe-karena. Ka io mandeha lozika ka raha zao lozika zao de tsy azo idivirana zay rehefa tsy mandray fanapahakevitra aikana ny eo amin'ny ivon'ny fitondrana. Zay ny avorio ny olona de ndao iresaka. Zay ihany no misakana ny explosion sociale. Fa raha mbola ataonao salobokomana sy avilivily resaka diversion ohatran'io de tonga any amin'izany tsika ary tsy maintsy ho tonga amin'izany explosion sociale zany. Raha zao lozika an-javatra zao no jerentsika. Ka malaikana ny rasy zay no mahatonga ny miatso hoe tokony sao de tonga ny fotoana ifampiresahana amin'izay fa tsy hanaovana sangisangy rasy ohatran'io le firenena. Fa tena efa midona ry amin'ny tsy tokony hidomana zao efa tena salamidi-pidinana tsisy fireha de zay tondrahany lakana tsisy fivoy. Zay io firenetsika io. De jerena mandra-pahatonga viny io. De rehefa tsy raisina indraikitra de fahafatesana zay ny havarany ka mila mandray indraikitra tsika. Zay olom-pirenena tompona indraikitra de mampahafantatra ny olona mikasika an'izany. Ka izay no tsara ho resahana mikasika ny tontolo ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa
fa hiditra amina trangan-javatra zay ahoana ny any faritra amin'ireo zao satria faritra zany zay moa mahafantarana vakibay ny vakibay teto ty zao vakibay 720 ny any Fivato de mahitsy ny fomba fiteny ary tsy miteniteny foana fa zavatra misy mbola tsisy mangirana mihitsy any amin'ny faritra rehetrarehetra any raha jerena tonga de mahitsy tsy misy mangirana ny rina fa tena enjana be ny raharaha ny bongolava moa de averina foana fa de miaratsy tantara mitoy foana io tantara mitoy ny ainga tany amina adina solombavambaoaka sy gouverneur de miafara ty amin'ny adina solo tena mpanjakana préfet sy gouverneur de miara mizara kolafiny zay ny be ny tanàna misy ny miantany amin'ny gouverneur miantany amin'ny député miantany ty amin'ny ara-drariny ty amin'ny ara-dalàna préfet de isaky ny amonjy foara de ila hoady zany na fa mpandraisam-pitenenana fotsiny de retsy ny ekipandrana retsy ny ohatry ny tany mahasolo zao de gidragidra be tany de hita hoe zavatra efa azy tsy mandeha tokony izy 26 juillet ny tany Abongolava tsy haiko na misy toerana hafa fa de tsy nanatrika ny fankalazana ny matso ny gouverneur ny Bongolava zany tsy nanatrika tao izy 26 juin teo satria miady an'ity safo an'ity tafika ty moa no aretiny any aminay ihany de olana ho azy zany zay rehefa tsy avela isafo an'ity tafika de aloha tsy manatrika ka zay zavatra mampalahelo zany hoe fety pirenena ianao tompon'andraikitra le be indrindra ny evina faritra nefa tsy mbola nisy an'izay tranga zay zany tany raha tsy hoe marary anga kanefa izy tsy narary de zany zavatra zany efa porofo manambara fa misy korotana tsy mety ho lamina tsony ao andrasana ny fanapahan-kevitra aty amin'ny fanjakana foibe nefa mbola tsy teraka ihany hatramin'izao ilay fanapahan-kevitra zay moa tsy misahatra ny manosika an'io tsy mety tsony io famboaro io ao Bongolava io fa tena manahirana ny zavatra mitranga ao amin'ny faritra Bongolava zany ary ny faritra maro ane fa zany hoe any amin'ny sasany mbola mahay mifampiatsara vela tsy eny ihany na de misy aza ny ady mangotraka ny anaty any fa ny ao Bongolava tsy mety tsara vela sy io zay fa vaky eny masom-bahoaka ny ady de zay le hoe tsy mety tsony io zay anahiranay foana ny ny tompon'andraiky mpanjakana ty ambony aty moa fa hoe andrasanareo vina ty raharao aminay ty vao areninareo fa tena efa tsy mandeha amin'izy tsony zay zao tranga anankiray hoe anairana ny tompon'andraiky mpanjakana raha mba enony ihany ity fandarantsika ity de nefa zay mahita fa misy miaino ihany ao fa zavakafa moa nataon'ny sasany ny tranga manaraka mampivaivaiky io de arak'le teniko hoe marobe ny olom-bafidy manao ny tena sy tokony atao arak'le teniko teo hoe rehefa ny olom-bafidy tsy tokony tatanjavatra no lasa mitatana de mandeha mitseleny satria fitarainana tonga ty amin'ny Fivato daholo zao zay olom-bafidy amin'iny faritra mena be iny de miatoka sady entrepreneur izy miatoka sekoly manara-penitra amina commune anankiray de mifampiraharaha amin'ny tena mpandraharaha izy amin'io fanatanterahana an'io asa io ohatra lasa bizina zany lasa bizina de mitaraina ty amin'ny Fivato amin'izay le mpandraharaha satria 300 isan-jato ny asany vita amin'ilay volan'le vola paosin'ilay mpandraharaha zay ilany elany ny olom-bafidy io dia tapitra le lany ny vola tary amin'ny trésor ka efa lasany daholo de kiaso le asa zany tsy vita amina commune anankiray amin'ny district ny Miandrovazy iny any misy an'izany zavatra zany de eo no mahatonga any amin'ny teny hoe fa nahinina ampanaovina an'izany ve reto olom-bafidy reto petraka indray zao le hoe tsisy contrôle lalàna sy anina no ndraiky ny sy mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka fa rehefa izy no mitatana ohatran'izany de lasa tsy manana fa
fahafahana manara-masotsony ny halatra ataon'ny mpanatanteraka koa izy aza manao. Zany tokony ho arenitsika ao anatina fikaonandoha daholo. De ao anatin'ny tokony fitondrana izy de enzehana sarotra. Fa zay manenjika foana hatramin'izao hoe voaingana moa io fitarainana io vao tonga ary maromaro manao an'io fa tena tsy ara-drariny le izy hoe entreprisenao ianao olona manana andraikitra eto amin'ny firenena de soratanao manana entreprise, soratanao amina zanakao zay tsy salama ara-tsaina akory atsaina le anarany entreprise. De rehefa avy ao manao ny ataony am'izay ianao de PO ny anaovanao signature de tsy ho tratra zany ianao. Le olona rehefa ataony famotorana olona mararika le zanany iny soratany amin'io orinasa io de zany tsy vita zany ny asa-panjakana ny vola tapitra. De ohatraotran'izany no mahabakiropotra ny firenetsika ka mila vakina ny baio satria zay ny anjara asan'ny fivato de tsy maintsy vakina ohatran'izay fa tsy safosafona hosorana pomady satria de avy eo 200 ny tafaverina fa ny 100 manjavona. De ny ampy-dimampolo amby 100 indray voaingana indray fa ombadika io solombavam-bahoaka io zay tena sitany anaovana azy amin'ny faritry melaka. Ka zay manao aso avo amin'ireo mpitandro ny filaminana zay manana andraikitra ny firenena azo jerim-posiny le rehetra. Zay aloha tsy jery fotsiny an'io fa miezaka foana fa ny manahirana amin'le olona victime ne tsy sa mijoro any no mahasarosarotra zay mahasa fa ny olona pina indray no matahotra de eo le mahasarotra ny asa. Ahoana ny fomba analana an'le tahotra ary ahoana ny satria ilaina ny fijoroana ilaina ny firaisakina raha tsy misy firaisakina tsy afaka le tahotra. Fahitsiana firaisakina fahasahiana zay moa ny slogan fivato. De zay ihany raha tsy miray zay no hoe mitambatra ho vato ny anay de manana fahasahiana zay ary mahitsy tsy mibililalila de manery ny aty ambony aty andrainy andraikitra ka zany zavatra zany de misy efa manao kajikajy sahady zao hoe ny adversaire mety ho any amin'ny fifidianana manaraka de amoronana dossier koa io fa deferena hogadraina zavatra ohatran'izany satria efa lasa manam-bola zany ny manendrika amintsika na ahoana moa ny anazavana rehefa lany amina toerana ianao na mitoerana solombavam-bahoaka na toerana politika de lasa manan-karena be de ohatran'ny zavatra normal zany eto amintsika eto Madagasikara eto. Ary zay tsy manaraka an'izay indray no ohatran'ny olona dala hoe misy zavatra fahavoazana angaty ino lasa tsy mananinninona nefa mba teo amin'ny fahefana ihany. Zany zavatra zany no ilana n'ilay zay aloha de tsy ho avelana hipetraka io ara io le agence de recouvrement des avoirs illicites. Fa raha tsy mandray andraikitra ny olom-pirenena mikasika an'izany zavatra zany hoe tsy ho jerim-posiny ny halatra sy fanodikidinany eto amin'ny firenena zay no andraikitra manandrify ny société civile fa samy atahotra eto daholo le fapotika fa miara levona amin'izay ka mba tsy andehanana any amin'ny fahalevonana de tokony foazina ny olom-pirenena tsirairay andray andraikitra mikasika ny resaka kolokolo sy fanararaota-pahefana sy ny zavatra tsy mety rehetra zay miteraka fampiteny eto anivon'ny firenena. Zay zao no mikasika niny tranganako ireny faritry melaky, faritry menabe, faritra tia ny tatoitasy moa ny resaka tsy fandripahalemana fa nandeha amin'ny aina manjery ihany izy ty saika vily ihany io raharaha io le fanafiana tao commune Mandiavato zay nefara tamin'le vadin'le rangasa sady naolana masom-bady ny lasa ny vola avy eo ny vonoana le mahatsiravina be zany nefa etsitasy eo zany saiky ny bililalila fa zay no nanao fanairana sy interpellation tany anivon'ny mpanao fanadihadiana sy ny tany amin'ny fitsarana de miditra-ponja aloha tompona andraikitra amin'ny commune ao anatin'izany miraisika mbakomba midalo zany commune Mandiavato tao de etsy akaiketsy ny mpitandro ny filaminana sy manenjika n'le zavatra
zany zavatra anankiray inona ny fomba imotivena n'lay mpitandro ny filaminantsika fa raha le situation amin'izao zany dia tsy maharo ny ain'ny olona sy ny fananany zany mpitandro ny filamenana eto zay ny olana inona zany fototra izay olana izay mila resahany zany ny fitsarana lasa tsy fialokalofany malemitsony iny mozana sarina mozana ny fitsarana iny tongilana asy mitongilana roa inona no anarenana an'izay zany mila ifampiresahany eto tsy misy mandeha amin'ny laonina ka zay mahasahy miteny an'izay fa zay no heverinay fa andraikitra lehibe indrindra eto ny firenena fahasahina miteny sy miaiky ary le mpitondra koa zany tokony mba miaiky hoe zao ny zavatra tsy mety le re inamonafanao manarina raha vo tsy miaiky ianao raha ho te afinao daolo io rehetra io mety io dia tsy misy fandrosoana eto fa ny fiamorana mpitehate hafatsika eto dia mandia avy eo na efa makany akady ka zareo mahita hoe mety hony io zareo mahita hoe mety hony hoe samy manamy masona hony fa hoe ny fanoerana hony hoe mandeha mpitondra tsy mpanohitra zay tsy akaseza ny mpitondra fa olom-pirenena tsotra zay no miteny eto dia tokony mba hoenona zay ny anay objectif ny fomba fizerinay rehefa tsy mety dia tsy mety ary eo ny fanozotsika aminareo atoko mpanohitra ny zay le miresaka ny zavatra tsy mety eto zay le rahantsika satria zay tsy anjaranay indray rehefa avy eo no miteny hoe raha kotona apetraho eo ary zay asan'ny mpanao politika manokana fa raha miresaka eo inona ny rafitra tokony hitantanana ny firenena ao anatiny zay mba manana hevitra be deabe zay mikasika ny raharaha io dia zay zany mikasika an'iny raharaha iny dia tia zavatra manahirana koa bongolava misy mpivady anankiroa zay voenjika amin'ny alalany kidnapping hoe voalaza fa miraisika mpanao kidnapping any tsara tanàna miteraka anankitelo reo olona reo dia nandositra reo olona karoanareo efa horovolana zay nandositra ny ampandisirana inona indray nataon'ny mpitandro ny filaminana izy ianao misy zaza eniny taona le farany 2.5 taona ny zokiny misy mpanampy 5.5 taona ny taizan'ireo izy ireo dia misy vehivavy 5.5 taona ireo ny samborina tazomina amina violon resaka voatoitoina ny zoniny ankizy zam'izany tapaka ny fianarany sy ninona zany hoe eritreretina hoe hiverina zany reo ray aman-drenireo rehefa tazomina dia ny tena olana amin'izay indray nanana posy ireo olona reo anankiray dia misy mpitarika posy rehefa nandositra ny ray aman-dreniny dia tele mpitarika ny posiny karamainty indray no nanatitra sakafo ho an'le zaza voatazona tany amin'ny any amin'ny violon any zany dia rehefa avy eo io indray no ny samborina le mpitarika posy na alefa ty Antananarivo aty asa na natao aiza miaraka amin'le kizy vavy 7.5 taona zay mpanatitra sakafo malahelo n'le kizy keo ireo zany no mijinja ny vokatra le olona rehefa tsy hita le olona tadiaviny ka zay moa ny asa tompona andraikitra ambony momba an'io tany amin'ny toerana hoe ahoana io zavatra io dia mamaly zao ny anay baika avy any ambony fa ny sambotra no nataonay dia manaraka ny raharaha io fivato amin'izao hoe sady mba tsy haradrariny kosa zany fa tena mitomany isan'andro zazareo na move ny zanaky ny olona meloka dia meloka misy lalànany zany ve to amintsika ka izay zavatra mampametram-panontaniana dia hoe ahoana ny atrenany zany izy ny tompony andraikitra amin'izany zavatra zany ny fivato mijery an'izay satria le ray aman-dreniny raha tsy hiverina tsony zany dia mandra-pahaviana reo no tazomina mandritrina 2 volana any anatina toerana zay sy tokony hitazomana azy ka zay mahita hoe tsy voaza ny zo maolona amin'izany zavatra zany indrindra fa zaza tsy ampitaona ankizy kely zay tsy mahalala ifandraisina ary le ray aman-dreny reto mpitarika posy reto pity mpitarika posy ty sy le kizy vavy mpanatitra sakafo
de tena mitaraina amin'izao fotoana izao tena migadragatra fatany nefa manambady amanjanaka le mpitarika posy zavatra ohatran'izany iainantsika eto amin'ny firenena mila zavatra mila renana eto fa tsy mety tsy mandeha amin'ny laoniny ny fandraisany raitra le tena mpanao rasy tsy mizaka ny vokany rehefa tena tratra araka ny tokony ho izy fa mazany eto le olona tsy de manahoana na tsy manasiny misy aza no mizaka ny tserany ainika zay le mizana amin'ny tongilan'izay anisan'ny zavatra mila renina ato anatiny lay fanarenam-pirenena de ny fivato zany miezaka manarina n'izany zavatra zany araka n'izay tokony izy eny ary mamarapara ansika inona ary ny tianao amafisina sy tena hoe tena horaisin'ny olona tsara amin'ny fotoatin-kevitra zay noentintsika teo fotoana zao raha misy zahatra hoe sendra tsy voateny dia fotoanan'izay zany zao menanao raha sehatra eto am-pamaranana ary ngamba saika efa voalaza ihany ny zavatra tianao ambara famitiana sehatra mizaha-pandaminana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny zany sika olo-pirenena rehetra zany atefan'izay atso zay atreo ny firenentsika atreo ny olana mahazo nyty firenentsika ity fa sy vitany ao amin'ny fitondrana reritsony io fa ny amin'ny fitondrana dia ny hoe ahoana ny ipetrahany eo ihany zay ny azy fa ohatrany tsy tena jereny le hoe inona ny tena fototry ny olana mahazo ny tontolo mpiarahamonina any maro ny aran-javatra sy mandeha amin'ny tokony izy aninivina fiarahamonina any amin'izao fotoana izao tena vonoana fotsiny io telefônina io fa lasa tsy araka tsony le fitarainam-bahoaka vao miala eto zao ny tenanay dia efa maro be indray ny hoe zao indray ny aty zao ny ery ngasy isy fanjakana tsony eto le resy fivato ane tsy fanjakana lasa eritreretiny olona fivato indray ny fanjakana eto ka izahay zany tsy miamboa dito fa ny vitanay no ataonay fa misy zavatra tsy azo anoarana vokatra le efampanjakana tsy mandeha amin'izay tokony ho izy dia izay no amerenako ihany eto mpamaranana hoe mila atao faran'izay aingana ny fikaonandoam-pirenena fa teny efa mivaralila le firenentsika raha mbola misy miteny zao no mandroso dia tena tsy fahalalana tokoa ve zany sa tena fandrebirebena sa fitariana ny firenena ho any akady ny fiainanao angamba no mandroso fa ny fiainam-bahoaka tsy mandeha amin'izay laoniny ka manao atsoavo zay hoe firenena raha manana ty ry zalahy fa tokony hojerena amin'izay izay tokony ho atao ny firaisamon'ny pirenena tsy araky ny eritreritry ny mpanao politika sasany tsy tokony hiresaka an'izany fa tena tokony hiresaka satria zay taonareo fitaovana mpandatsabaty fotsiny ve nefa tsy fantatray ny zavatra ho ataonay ka tompon-draha raha tanteraka ny zay anisan'ny asan'ny fivaty hoe mamoa ny olo-pirenena ho tompon'andraikitra tompon-draha raha fa tsy izy tsony ty kiolon'olom-poana sy miraharaha ty dia zay no hoe jerena mila mailo amin'izay sika miaraka mijery ary mila manara-maso an'ireo mpiasa antsika ireo satria lazaina fa mpiasam-bahoaka nefa ohatrany tsy iainany zany fa reo koa ny manao ny ataony any anaty biraoany ka fivato dia anao andromaso manohy an'izay ezaka fanaovana andromaso sy ny fiaina tontolo mpiarahamonina zay sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny zay no heverinay fanjarany raikitray fa naresaka filatsako vidiana anjaran'ny mpanao politika zay fa misy zavatra tokony iarahana dia ty resaka fikaonandoam-pirenena ity sy hoe inona ny rafitra tokony apetraka eto amin'ny firenena mba hahatonga ny hoe firenena tena tandalana marina no eto mba hanasarana kokoa amin'izay ny fiainany malagasy fa raha izao fomba fitantanan'izao foana no ifandimbindimbiasany eto dia tsy haitsony ny hafaran'ity firenentsika ity ka zay no amarananay an'ity vakibay fahatelo ambienipolo ity fa dia mamerina indray ny mandra-piresaka rehefa misy ny fotoana dia mety tonga na rapitso aza misy foana ny azo lazaina
fa noho ny andraikitra marobe zay misahana amina faritra 250 iandraiketanay a zay no mahatonga anay somary elaela vao mandalo eto ka de mamerana ny fisaorana anao rina misaotra ny MBS amin'ny fanasana ny tenanay amin'izao andro zoma misandratra andro zao ka de engany mba ho tonga ilasan'ny fanahy masina isika rehetra tompona andraikitra ka ijery miaraka ny izay mahasoa ny ty firenentsika ity makasitraka makatelona de mandra-pamaky bay fa 420 ndray to. Inary de isaorantsika Andriamatora Awily zay lopitarika moa zany eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny fivatony tondrany izay vaovao maro samihafa famelabelarana izay marobe ny loha hevitra ny teneniny teo sy ny hevitra tena hoe mafonja fa de anjarantsika zany no mandray ny resaka ratsorina de metefa any amintsika olo-pirenena ny fitenenana metefa any amintsika olo-pirenena satria koa isika olo-pirenena dia tompony ity tanindrazany ity isika olo-pirenena tsirairay no manana ny andraikitra eto amin'ny firenena fa tsy hoe iandro fotsiny etsika de hoe de ahoana de imenimenina fotsiny etsy de kitabataba fotsiny etsy dia misentosento fotsiny etsy satria mantso zao rehefa misentosento fotsiny sika rehefa menoeny fotsiny de misy mahazo aina any ananonany le fahantrana nefa atao manaikitra ihany rehefa jerena ihany koa le izy araka ny teny teo de hoe tsy vitany fitondrana irery intsony ny toejavatra ankehitriny zany hoe ny famahana ny olana jereo tsara fa tsy voavahany olana atsy de mipotra indrainy tsy voavahany olana atsy de mipotra io ny resaka delestage omaly fotsiny zao de be no nitaraina tamin'ny faritra maro teto Antananarivo fa adiny 3 sasany ano tapaka ny herinaratra zany de inona ny vokatra zany hoe fatapahana herinaratra adiny 3 sasany zany ny sasany no ny adiny 5 satria ay misy tapaka amin'ny maraina aloha de aveo de tapaka indray ny arivariva iny de anisan'izany zao ny tety anosy-patrana de ahoana ny olona tsy menimenina amin'izany de tsotsorina fotsiny ka le vahoaka malagasy be menimenina fa ilay afimenimenomana ihany koa dia tonga amin'ny teny teo hoe le zany tsy tokony izany hoe menimenina fa manahoana ilay hoe amin'ny olo-pirenena ny fandraisana andraikitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa tsy hijanona menimenina fotsiny tsy hijanona hoe ikotabataba eny amin'ny sisisisiny fotsiny fa le andraikitra amin'ny olo-pirenena mihitsy iny no tena zava-dehibe araka ny teneny ny fiarahamonim-pirenena teo zany teo anivon'ny vivo hoe amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny olo-pirenena zay hoe ny tenen'ny aty amin'ny mpanohatra ny tiako Madagasikara zao mitenen'le hoe mijoro matoa zany reny teny reny tenenina de misy antony eo matoa hoe sahi dia tsapa zany fa misy tahotra ao araka ny teny teo inona nefa ny vahaolana ho an'ny tahotra ny vahaolana ho an'ny tahotra dia ny firaisankina araka ny teny ny fiarahamonim-pirenena ny firaisankina ny fahatsapana ny mahazava-dehibe alay tanindrazana ka raha ile izy zany rehefa hoe tsy vitan'ny fitondrana irery intsony ity raharaha tya de izay no mahatonga ny fitenenana ny amin'ny hoe tsy tafavoaka ny eto Madagasikara raha tsy mirosany amin'ny feonam-be-pirenena ny feonam-be-pirenena araka ny teny teo tsy misy mihitsy hoe ikapany sezany ianina na ikapany sezany ianina fa le feonam-be-pirenena de hijerenany olana satria malagasy isika manana mampiavaka azy isika malagasy marintsika hoe aty amin'ny kontinantan'ny Afrika fa na aty amin'ny kontinantan'ny Afrika ary sika manana mampiavaka azy tompoko ny malagasy raha oharina amin'ny afrikana satria ny afrikana ny ao akaikitsika eo de ho sanatria ve isika hitovy amin'ny tany Rwanda ifampikapan'ny antsobe eto satria izany nisy tany mifampikapa amin'ny antsobe de mifamono tao de manahirana be ilay izy ka le hoe fandrosoana vahaolana de mbola ny fikatsahana ny taranaka ny ampitso rafaka pitso ireo taranaka malagasy mbola fitsinjovana an'ireo fa raha zava misy amin'izao fotoana de tena mampatahotra tanteraka mihitsy indrindra ohatra hoe ny resaka sosialy sy ny toe-karena mbola tsy miakatra aloha ny lasantsy
de eo aloha miodikodina eo hatramina resaka arehana taxi be de olana eto Antananarivo, arehana taxi be de olana ity resaka fitakiana eto Seroty grevy de zany rehetrarehetra zany dia endriky ny fisehoan'ny tsy fandehanan-javatra daholo eto amin'ny firenena ka de misy ny vahaolana zay aroso de anjarany tsirairay zany no hoe tena mandray an'izay sy misaitsaina tsara an'izany toe-javatra izany. Efa eto ny namana faniry Razafy Manantany dia izy indray zany no anohy ny fandarana zany satria fatazanao ihany koa ny député Rastany izay voafita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa. Mbola manan-javatra olazaina ihany koa ny mpisehatra manaraka miarabanao namana faniry Razafy Manantany ndao indray ary zatsisy. Ya de miaraba sady misaotra ndrina misaotra ny technicien sady miaraba azy ireo ihany koa na ny eto amin'ny Foibe na ny any amin'ny Radio Mata novana kopakopatanana mpiara-miasa antsika any amin'ny Radio Mata zato teboka valo ny any amin'ny faritany ihany koa dia anaovana kopakopatanana izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao betsaka ny fahazom-baovao ny fizaram-baovao ny zavatra samihafa voaraintsika any amin'ny namana any amin'ny faritra any dia zaraina daholo reny rehetrarehetra iny mahafinaritra zava-dehibe daholo zany satria dia miara mitempo miara manjoy sy manonja aminay isika menakavy. Ny tiako mariana kely fotsiny dia mbola mitapitapy be mihitsy le resaka connexion réseau amin'izao fotoana izao de zay mahasarotra ny andraisan'ny atsika rehetrarehetra ny miara manonja MBS Radio Mata io. Tena sahirana mihitsy zany satria tena efa miezaka foana namana teknisianina manipy araka ny tokony izy zany izay fomba azona antsika zay zany amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy ho an'ny Facebook sy ny YouTube zany de any ny olana amin'izao fotoana izao de ambany be mihitsy ilay réseau zany miova loko be mihitsy le izy ao de sasahirana kely mandamy azy ny teknisianina fa mino fa tsy ho beditsika izahay satria tena efa misy foana ny ezaka isan'andro san'andro fa eo anatrehan'izay ezaka izay koa dia indraindray tsy lavorary le lafin'ny connexion ka izy io de zay mihitsy ny zava-misy eto amintsika tsisy raha manjary tsony eto an-tanàna zany de ratsy manao ny ataony ny herinaratra amin'ny alalan'ny jirama de ny tontolon'ny réseau ndray no manahiriny eto Madagasikara ary io na isika mampiasa telefona ary de mahatsapa an'izany ratsy be le fifandraisana tsy fantatra hoe inona moa mahatonga zany rehetrarehetra fa tena ratsy de ratsy mihitsy le fifandraisana dia tsy mahazo an'ilay tena fahazona an'ilay izy tena le réussite tsara zany tsika amin'ilay connexion zany sy le fahazoantsika azy any atokantrano sy any amin'izay toerana andraisantsika azy na amin'ny telefona zany de miala tsy indrindra re tompoko fa dia vokatry ny inona moa zany ny tambajotra eo amin'ny fifandraisana zay zany fa na izany manao ny ezaka ny namana teknisianina de atambatra hitanareo angamba le hoe miara-manonja de misy hoe toyany voalohany de misy toyany faharoa fa rehefa aveo rehefa vita mifandarantsika de atambatra ny namana teknisianina falo manao an'ireny atambatra daholo reny partie 1 2 3 reny dia atsipy miaraka amin'izay reny rehefa aveo mba azotsika azy le manaraka atsakany sandavany zany anaovako fanamariana zay fa isaorana ihany koa ny mpandrindra sy mpitarika ny fivato Dada Willy sy Andriamato William zay niaraka tamintsika teo tanatin'iny andiany voalohany fandarana iny reny le vondrom-pikambanana civil fa le tsy manaiky tsony atao tohatra fiakarana lay tsy manaiky tony ho mpitanjiro ao anatin'ny raha raha-pirenena fa de hoe ho société civile tena mandray andraikitra ho an'ny tanindrazana satria efa mila tantsoroka mila fiaraha-mety an'izao zava-misy zao satria tena efa betsaka ny zavatra tena manahirana eto amin'ny firenena ka zay no tsy anenkan'izy ireo hoe de ho mpitanjiry fotsiny ny fiarahamonina civile fa tena vonina andray andraikitra ary no amafisiny le hoe concertation nationale vahaolana maika ary tokony hiarahany rehetra amin'ny farimbona miara mijoro fa izany no tena vahaolana zany ao anatin'izao situation de crise Madagasikara zao sady etrehana ihany koa ny fifidianana
na anarina rahabe malanjara fa ny député Randrianaritra Stanislas na Rastany no miaraka amintsika amin'ity tapany faharoa ty androany zoma voalohany volana jolay 2024 tena manitsaka amin'ny volana jolay de miaraba amin'ny volana jolay zany tsika zany hoe manomboka androany ny enim-bolana faharoa amin'ity taona 2024 ty hamarana zany tsika zany ny enim-bolana faharoa rehefa avy niditra tamin'ny enim-bolana voalohany tao misasaka tanteraka ny taona 2022 de arakaraka ny sasahan'ny taona 2022 no mampivarahotsana ny zava-misy eto Madagasikara de iary resaka amin'izay amin'ny député Rastantsika fa izy raha teo koa maro andraikitra de voavina marana ny fivoriana moa zany tamin'ity herinandro ity teny tsy mazaza ny fasafasy ny gouvernement sy ny solombavambahoaka dia mijery ny zava-misy koa eny amin'ny boribory tany misy azy satria zay mahasolombavambahoaka voafidy azy tetsy amin'ny distrika faharoa dia zao vao tafaraka amintsika satria mbola nanao ny azakazaka rehetrarehetra député Rastany miaraba député tonga soa indray tsika amin'ity maraina ity miaraba namana faniry de miaraba tsika ny teknisiana zay mikarakara miaraba ny radio Mada miaraba tsika rehetrarehetra eto Madagasikara zay manaraka nyty fandarana ity ary tsy adimy koa manao kokoa anareo any ivelany rehetrarehetra de ty moa tonga eto tsika adidy ty andraikitra tsy maintsy atao izy satria be tabe ny zavatra tsy mety mivoana amin'ny tokony izy de misoa ihany misy amin'ny miara-manoja mbo manaitetra misy balizy manaitra an'reto fitondrana mahefa reto fa de mampalahelo moa izy zay ahafahantsika satria fa tamin'ny heriny teto tokony hoe any amin'ny lalàna miaraka eto fa noho ny adidy mandraikitra moa de tsy afaka honorable Todosoa fa maha-professeur Beazena Katso misy tezy ataony misy zavatra manatrika arina tezin'ankizy ka tena izy miparan'izy ray aman-dreny mihitsy fivoana mihitsy maly de androany de tena hoe alohantsika amin'ny raha latsy maninona fa de mbo milaza n'izay zavatra tena mbo hitatsika zavatra tsy mandeha amin'ny herinandro ty fa ataovy noho ny adidy masina ataonao za koa zay nanana fotoana be zay tokony maraina zany anao eto fa nanana fotoana tamin'ny dizainy apipa amin'ny rano be sy tena zavatra tsy manjary ery amin'ny arrondissement koa ery Masorivo de tsy maintsy fidina hoe satria ny tena atao ny fanjakana ny olona tena hoe amin'ny arrondissement tena ny tsy maintsy sakelehana ka somary ilana tsiny mifahatarana kely na satria zay député Rastany efa natsediko teo moa zany le hoe fifanatrehana mivatana io moa voatondra ny lalàna iny eo amin'ny solombavamboaka sy ny mpanatanteraka zany ny voatondro ny lalàna moa zany dia mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny solombavambahoaka ary anisany ireo mitondra sosikevitra ihany koa mpanitsy ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra izany asa zany ary ratsy mandalo eo anevon'ny anteny-meram-pirenena na ny anteny-meran-doholona ny lalàna samihafa sy indrindrandrindra ohatra ny loi de finance na ny lasitra na ny nasipantsiana dia sarotrarotra ny anatanterahana azy eny misy fomba ihany amin'ny alalan'ny ordonnance andraisany filoha izany ary efa nisy nanaovana izany tamin'ny 2019 sy 2020 fa reny rehetrarehetra reny dia lesoka eo amin'ny fitantanana ny hoe tsy maharesy lahatra ny mpanao lalàna ny endriky ny volavolan-dalàna ohatra de miditra amina ordonnance ny filoha manahira ny atrangan-javatra ohatran'izany ka nisy fifanatrehana zany zava-dehibe ny teny amin'ny CCI ivady iny satria nanitsiny solombavambahoaka ny teo anivon'ny mpanatanteraka ho any zay manana fahitsiana ka mahatsiaro an'le asa amin'ny mahasolombavambahoaka fa ho any tsy de mahatsiaro an'izay moa zany fa le mbola manao an'le hoe oui monsieur sy le merci présidence merci monsieur le ministre sy le bogosy ianao sy le tena miavaka ianao ny raisinao ako sy ny sisa sy le mangatadava nefa tsy mamaky ny loi de finance de ohatrohatran'izay foana ny azo ny fomba fiteniny zany satria lasa solombavana antoko dia resaka kinamanamany ny adevitra no atao niatrika an'izany député Rastany nandritry ny roa andro ny
birao maharitsy ny ateny miaram-pirenena ho resako rehefa aveo fa ho an'ny fomba fahitanao aloha zany a ninendriky le fifampiresahana fasafasy teo amin'ny ianareo solomaboaka sy ny gouvernement ty député Rastany sotranao na amin'ny fitenena namana faniry iny aloha de tena hitako fa tena kivy am'ty firenenantsika ty kivy am'ty olona solo tena mivahoaka tena vidinitsainga mivahoaka nefa de tena tsy mitady an'izay tena hoe tombontsoa tsy mitady an'izay tena mahasoa le firenena fa de tena manara-drian-drano fotsiny ny zavatra nahakaatako te le député nge manao amin'ny volavolan-dalàna mandao fa izy daholo manao amin'ny vola hoe ty lanina ty zavatra zao totra mifahatako azy izy indray mangataka hoe mangataka ne monsieur le ministre misotranao nanao an'le izy teny hitako hoe mirefarefa amin'ny tany re zara tena miteny hoe maninona rehefa tena hoe tena alefa avy alofa daholo ny zavatra tokony asiana tena ho tapahana teo hoe aleo tena mialatsiny amin'ny tena ty fa tsy hoe za kory ny tapitra fa za ohatra sivy tena mbo niveau le olona tena olona hofidiana député fa tena lasa totra zao mahavoan'ny firenentsika tena latsaka zay rehetrarehetra miteny misotranao monsieur le ministre vita le anina ty mahafinaritra ohatra zao tena fantokafana tsy mbo misy zavatra kritika mbola olo lazany moa lazany pitarika amin'ny présidente ny assemblée hoe tena ny anavana anareo hoe kritika fa tsy anasoaso hoe izy moa ny anasoaso io fa de ny député mana maro anisa ao amin'ny assemblée de isaka mandeha de tena mahakivy tena isaka teko ivoaka iny ty Andriamanitra fa de tena zavatra tena tsy mandeha amin'ny zavatra tena ifidiana amin'ny voaka azy ny zavatra apetraka na voakan-dralahy fa de tena fanasoasoana de tsisy moaray mbo raiky mbo hoe mbo ataoko inga mavitsy ataoko roa na telo mbo tonga saina fa ny akabeazan'izy manakavy tena hoe mahafinaritra firenena fahita tena fa mitsongoloka firenena fahita mitrosina zao mahafinaritra fa de efa miasinareo mahafinaritra de efa ohatra zao nareo fa atao daholo izay dokadoka rehetrarehetra de hoe tsy zany ny ilany vahoaka tompo fa misy ohabolana moa ny teny misy ohabolana fitenen'ny ny ohatsimotsimo hoe tsy mahalala ny masaka natonona ozy izy de amadibadianareo any lozitra tsisy mahalala zay masaka natonona fa io na amadibadianareo any lozitra zany hoe zatra fa lozitra daholo ny ataony ty fitondrany ty tsy hitako inona zavatra mbo zara manontany inona mbo zatra mandeha de mbola forcena foana vadibadika le lozitra hoe mandeha foana io sy ny tany nefa ny olona fa mahalala hoe io ndray le izy ary tena mahagaka fa raha ny firenena mandroso mbo miemikely ihany amin'ny ataoko le français no ataontsika discussion ohatra fanao totoandro tena na ministre tsy mifanaja mihitsy fa tena tena kompasy ny tany fa tena lavitra ny hafa ny kitera eto Madagasikara fa de tena ohatrany tsy fantatra kivy tena ohatra hoe raha mbola ohatra le firenentsika tena simbasimba le hoavin'ny taranaka atsika tena simba satria izy maro an'isao de zavatra tsy mbo misy boky ezape keniny izy de fiatraikany ary zao namana faniry ny fiatraikany telo taona zao nitondrany zareo ohatra ny foana forcine ohatra zio tsy tikany fa de tsy maintsy lanina tsisy dina hevitra tsisy any ohatra ny kritika zao ohatra ny kritika nataony tim zao de tsisy ny ekena na andray ary fa de tena izy rehetrarehetra atao amin'ny asam-boamera moa de rehefa tsy miteny fa de tena miandry an'izay gadona fotsiny hoe tena tsy maintsy lanina na inona le sokefitra na le zavatra ny lalàna napetraka tao tsisy mbo matena mbo intérêt Madagasikara hoe ty lara-pahamena ty zavatra ty zavatra fa zay titiny zareo zay mahasoana azy no ataony ao de tena zao le firenena zao vokany telo taona lasa zay inona mbo résultat tsy vomaika mitsongoloka Madagasikara mazana be de discussion raiky raha ve mety ve inona mampety a Madagasikara inona ny lara-pahamena inona zavatra any fa ny azy de tena zay mampetety azy eo de tena lany amin'ny tsisy fotony vanja maitsy arena ny fampandrosoana eto Madagasikara ny budget zay mampandroso fa de tena simbe
simba fa tena kivy am'le firenetsika tena kivy any namana faniry tena aiza ihany re mbola vena le fiteniko hoe vena ihany re Madagasikara vao mbo valala be fofa de tena mbola zavatra tena misy lavitresaka ny zavatra misy tarimahakivy. Tamin'ny fanatrehan iny député Rastany ianao moa zany azo lazaina fa hoe efa miatrika mandat faharoa am'izao fotoana zao. Nahafantatra tsara ny zava-misy teo anivon'ny anteny meram-pirenena eo amin'izay fomba fifanatrehana zay sy ny fafana metina miatrika izany fionana izany. Fa tamin'iny fifanatrehan iny raha ny eny rehetra dia niantsoantso foana panina ny amin'ny hoe ny présidente ny Assemblée nationale zany ny amin'ny hoe hifarana amin'ny 10 alina ny fifanatrehana satria tsy maraka mandefa groupe sika ary tapitra amin'izay ny gasoil zany. De aveo moa ministra ny teny rehefa ny teny député Roland Ratsiraka hoe zay afaka miantoka an'izany gasoil zany de aveo ministra zany ny teny amin'ny hoe mbola mahavita hatrany amin'ny 1.2 alina ny gasoil zany hoe ny groupe zany nanodina ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny Assemblée nationale zay tsy fahita tao anatin'ny 80 taona zany ary androm-panjakana roa lehibe eto anivon'ny firenena no misy an'izany ary trangan-javatra ohatran'izany iny moa de efa nisatarany le hoe filohan'ny republique mihitsy ny tratran'ny délestage tao amin'ny centre de conférence internationale CCI vato io zany. Ka député Rastany raha misy angamba tao ministra Rakopantsy ary tena niara fahatezerana solombavamboaka zay mahita sy manara-maso ny asa ataon'ny mpanatanteraka de ity ministra ny angovo ity ary nany ny vaovao riara de mba nanindrom-paingitra ihany koa ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny amin'ny hoe tena tsy mahay miasa ny eo anivon'ny Jirama sy zany eo anivon'ny départementa ny angovo zany fa rehefa tsy mahavita de mela zany ny zava-nisy zany. Tena nahazo fanakanana betsaka nazo fa tena nahazo fanakanana ka asa aloha inona mbola itazoman'le filohan'ny republique betsaka ohatrin'ny hoe tsisy gouvernemanta zany tsisy départementa manao ny asany zany raha ny eto Madagasikara raha nitaratra ary tsy nitaty anivon'ny solombavamboaka mpanohatra ihany fa nany le mpanohana fitondrana ary rehefa resaka délestage herinaratra zany de samy mipala an'le ministra député Stanislas iny fomba filazan'ny mpanina azy araka ny fijerinao efa ambony be zany ry zareo samy RD eo ihany zany kanefa manamarina zavatra niresantsika hatramin'izay ny amin'ny hoe tsy mahay mitantana ireto olona ireto tonga hatramina teny ohatran'izany zany ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny anteny meram-pirenena ary milaza an'le hoe tena groupe mampiodina antsika ity député Rastany. Tena fitenenan'ny président hoe loza tena efa loza miatra le firenena satria zay nataoko ny hoe tena zavatra tena ina ngeza-pele rozy izy anao to le zavatra institution ngeza-be anankiroa miona ve de tena resaka tena ohatran'izany ka izy ty balina famadihana any ambanivohitra hoe tsy apraka izy ny gasoil sy ny tany fa tena firenena Madagasikara na atao koa raha paraparainy andro na atao koa raha 10 andro zany ve de aninany budget tena prévoir zay fa tena efa tsy izy tsony satria le efa faily le délestage zany de efa hita hoe tsy atoko izany koa tsy afamame satria ny février de mbo nanao ihany zareo mbo nanao groupe ihany zareo fa manina rehefa manao groupe tena hoe sy ataperana hoe tsy mbo tenenina zany fa de mangala baraka ny institution ngeza be ty de reny zao de efa baraka be tena fa nataony tao amin'ny président tamin'ny mivory tamin'ny tapaboa tamin'ny ray volana de tena fa zavatra fa baraka erany zao tontolo zao misy ny zavatra misy teto Madagasikara satria ao anatin'ny tena zao ve ny élément zao zay zavatra olona miara-miasa aminao tena mampalahelo tena nangoraka azy aho tena olona tsy eo mihitsy ary ny zavatra tena mahagaga nefa de ity ina tsy asain'ny président manala an'ireo olona tena tsy mantsara io tena mazava misy zay mampiana misy famatorana ina zay mbo fanontaniana petraka hoe ina famatorana
amin'ny président am'reo zavatra tena tsy manjary eo na misy tany angova na misy tany transport le misy tena madama be tsy ny tany beta be tsy mamokatra eo na misy tany serasera tena miteniteny foana tsita zay atao fa maninona inona mifamatorana gaga amin'ny président ary rehetrika miaraka amin'io samby tena faretrika am'ireo no président satria ny équipage efa retrika ny équipagenao fa tena faty eo fa satria tsy sainao tsy samandray ndraiky raha président tokoa araka ny tamin'ny président Havalomanana voa tsy mamery fotsiny Ray Andro any lasa ianao raha pisy defa misy olony tena favorisiny tsy tany zay tsy mamokatra ka zay ny tena hoe gaga be amin'ny inona le famatorana de le misy ny angovo de raha zany ataony olona trandray hitanao ny oariko amin'ny mpanao baolina fotsiny any ivelany ny entraîneur voa tsy mamokatra fotsiny résultat re taona miresina ataona taom-pilalaovana ray tsy mila sorony fa tonga de manala tena fa raha zany ataony olona trandray tena manala tena tsy mahajery olona fa teo niana de nametraka démission ary zao ny zavatra tena hita hoe mbo misy tsiri-panantenana ihany am'reto manodidina ny président reo many tena hoe tsy mitoraka voninkazo am'panina zao fa de tena nalaingo tena hoe tena mipetraka hoe tena volam-panjakana avy eo izy efa tena mitovy amin'ny vola budgetny ministère ray izy sa ministère Jirama 500 milliards d'ariary de mbola tsy vitanao foana fo ataondralahy izy le vola reo so de tena ao fotsiny mody anorenana azy sa tena vola hodikodina ohatrany daholo ny vola zava midikodina amin'ny volam-panjakana tsy manao tsy mamely ozy izy ny tana tsy mamely fa tena mba tonga zena nefa raha ohatra ka zay natao koa 500 milliards zay ampiny zavatra hoy zany ana le sositevitra nataoko tamin'ny herinteto hoe maninona raha afindra fotsiny ny centrale hydraulique de manao infrastructure manao indimy ohatran'io ana satria 6 mois nanaovany fitonana telo azy tamin'ny rajaonary mampianina de le Aksaf Power de tena tonga de efa vetivety io raha tena manao ndray de taritina apetraka amin'ny forage atao akaiky be milanga de iny le teniko teo hoe inona ny sotomana le jiro de hoentina amin'ny électricité vetivety tena entsy Antananarivo tsy mividy tsy lany volatsika avy any ivelany tsy lany amin'ny transport na amin'ny transport tsirairelena atao amin'ny président hoe 3 ozy izy mifrehatra any lafo be par rapport any atao Tamatavy inona tonga sainana de hoe manina tsy anovanao angatanao fotsiny électricité hoentina amin'ny taritana amin'ny câble izy électrique ao mamokatra le anina sotomina fotsiny amin'ny forage satria fa nanao esengy ery zareo hoe tamin'ny andro rajaonary mampianina ngefa nanao anina mamandeha le fiola aloha de mandeha tsara am'le machine adapté le machine tiry koa bizany ve de tsy takatra fa le tao-tsaina ty tena hitako hoe tao-tsainy reto mpitondra ankehitriny reto na ministre na andreny lela tsy hoe inona nampandrosoa amin'ny Madagasikara fa tena hoe tena moatrany aloha miena hoa tena teniko tamin'ny heriny aloha miena tamin'ny andro fanjanahantany mbola navita lala tetezana zavatra be da be fa ty ansécurité mbo mihinan-kanina ihany ny olona natao hoe tsy manana fahaleovan-tena voandevo fa ty sady afa manantevo tsy mandroso nona ny olona zavatra tokony atao tsy atao fa any amin'ny zavatra rehetrarehetra jereo ngely anakatandra aloha député maly de mitovy amin'ny filoha ihany mba rehefa tsy mbo hoe angatao barazy any aminay mba rehefa centrale hydraulique fa misy hitana rano betebete tsara amikaranao zay ny tokony angatahany député fa ny zavatra angatahany de hoe terrain manara-penitra mbo asefy terrain ilalaovan'ny zoerany tena nefa ny firenena nona firenena tsy vokitsy tena ohatra mahakivy be tena zay olona tsy eo nenao tena tsy eo tena tsy azo fanoanao mihitsy ka zahatra mampalelo mihitsy manjoa le firenetsika ka jereo tena zavatra rehetrarehetra zay mipetraka nge de tsisy mandeha de nahazara ny président marina tena hoe zay manipoka tsofoko rano meko azy hitondra azy sy ny tany fa tena amono amin'ny malagasy rehetrarehetra zareo nge de tena mahagaga aloha satria misy député tena hoe efa mandroso be tsy mahita ve miaso nisy namely ara député tsy tolona atao amintsika hoe nga tsy mahita amin'ny masonareo fandrosoana ho anareo izy mety fa hoan'ny posiny zareo fa hoan'ny rehetrarehetra zay nataoko hoe ny olona mahalala ny zavatra mahalala amin'ny zavatra natono tsy anamadibadielana zany ninareo lozy to tena mipelapetraka fa de oka rehefa samy tsarany karatreto tsika zavatra atao de lovanjanaka manjavitra tsara ataonao tsara ny taranakao miaina tsara ratsy ny tanako tsy ely io de mivaly fa aza tena
mijery alosa mangina nareo zalaza manolotra nyity firenena ty fatenena satria ny tena mahafantatra amin'ny maha-teknicien ny tena amin'ny mahazavatra marara ny tena amin'ny zavatra fa ny expérience ny anany tena zay lazako any hoe za tena miady vatra hoe raha mpanoatra tareny filora zany manana minoa tena mena za tena miteny tena mena satria mitovitovy fijeriny président zay nanarahako azy hoe reky tena roa taona teto Madagasikara de ny président Rajoelina izy fahadimy sangana ty Afrika ty izy oale so de mba fa tena fahadimy farany fa tena miteniteny foana tena tonga de mioraka misy tanàna izy za vety tena hita fa tena le tena piso lelaka fotsiny tena maroskraro fotsiny fa raha tena ana zay ny samby rere mihitsy tamin'ny andro président Havalimanana tena sangany taty Afrika jirona ty tsara sakafo tena hitanao ary voamarina zany l'exposition jerevo tena mbola taona jery fa tena mipetraka mieritreritanao satria izy raha ohatra ka mampita zavatra hafa nareo de tsy mety raha tsy misy fampitahana raha jerena zao tsy mitovy lakana manjahatra tena lakana ny président ty zahatra ny epitana azonao sady tsy mampitovy tena raha teo président Ravalomanana tsy nesoronareo tamin'ny taona ny setrasetranareo marina nana euro ary tena fa fois deux satria tamin'iny ny vary telonjato ny kapoaka roanjato sy arivo ny gany fa marina fa nidina fa vokatra fa nidina na ny devis-tsika ara fa tena nikatra le 7% le arikarenatsika fa niditra tena marina katoza fa natahoran'izao tontolo zao hoe tisangany zay nataoko any hoe tovitovy an'iny le maso ny analytenina natao amin'ny banque mondiale hoe any amin'ny Rwanda hoe tena marina misy ny analyse hoe nemitra 70 taona satria mitombona risky iny arina taona tsisy mbona anao le ema nefa zavatra tena pokaty fotsiny aiza nangatiko le PM raha tsy mety teraka le plan émergence Madagasikara de ahoana moa mampandroso azy azonao inona ndraiky kajikajiny zalafa ny teny kely teto atsy zao efa nataony efa misy mpitsara amin'ny fitsarana amin'ny domaine amin'ny inyo fananatany samy mianatra daholo samy olona mitovy olona tena retraretra samy mianatra reo ny tanany io de tam'zay nahoana tsy nampidinina tamin'ny SPM izy zao zareo vao le tsy nekeniana moa tribunal le nahoana mbola spécial fananatana spécial tena fandrebrebena sady fandany mbola mifandrebrebena voaka mihitsy hoe mba ino ty fitondrany ty le rehetra fa tena mampalahelo fa tena ny tena moa mivazavaza eto fa de tena marary fo mihitsy satria tsy mandeha zavatra Madagasikara ohariko oatra zao Madagasikara raha zavatra tsotsotra kely zany hoe matora-pandrina anao azonao ty misy bodivotsika eti-ngeza be mipetraka azonao nefa anao mankatsika be de raisina fotsiny inge hoe de arakitra anao de mafana anao mahita tory tena mipetraka fa izy tsy raisana zareo ny tiako lazana de zao mivolamena eto amintsika misy famkarana misy aby miretraretra nataon'Andriamanitra raisinao fotsiny inge de sakofanao de miadana Madagasikara zay nanoarako azy tsotsotra fa ty tena hoe tsy raisinao fa de mamorona hafa lasa inona tsy mandeha am'zao no zavatra solution tena hoe aloha vidy akanjo mantra angamba nefa mivola fa tsisy aloha angamba vidy zavatra amafana na ando aprehatra-fo amikitay sy ny tany ampafana nefa raisinao fotsiny le body fotsiny tiako lazana zay ny areny eto Madagasikara raha inao mi-exploiter zany sanganera zao tontolo zao tsika zay ny zavatra andefa ohatra zany tsika député Rastany amin'ny fahampitehan'ny firenena sy ny kotrokotroka nataon'ny tompona andraikitra teo anivon'ny Hermady teo aloha conseil d'administration zay namadika ny Hermady ho Madagasikara Airlines ankehitriny tsy namelany reto raha tsy potika le Hermady de le ministre ny transport ihany no miteny sy mamoaka ny zava-misy am'izao fotoana zao ao anatin'io Air Madagasikara zay fa sy mba tanteraka io zay ketrehany sasany avadika Madagasikara Airlines ary nitondra révélation izy ny amin'ny zava-misy ao anatin'izany Hermady zany de hoe notsika efa nisy révélation voalohany entiny le hoe enjehako fa misy mafia eo mihinana volan'ny ACM de efa nanentika izy ny amin'ny hoe azo atao manarina Madagasikara tonga de ny abrogena lay mpikambana CA anankiroa
Fantondra révélation fanontelo indray izy ny amin'ny renivola capitale zay ampiasainy zany Madagasikara Airlines zany dia nazavainy hoe zao ny tena zava-misy ary mila fantatra mivoaka satria mitarika amin'ny fahampiteny ny Air Mad. Izy moa tsy d'accord mihitsy amin'ny Madagasikara Airlines io fa hoe Air Madagasikara no izy. Mitovy taona amin'ny fahaleovan-tena zany Air Madagasikara zany ary efa nahazo ny envergure internationale fa tsy ity Madagasikara Airlines zay kotrokotroan'olo mihitsy ity zay hamotehana an'izay kompania antsika izay. Enotsika ministre ny transport satria mitohy amin'ny teny député Rastany teo izy hoe tsy mahay le olona ary ohatrohatran'izao zany lay nataon'le olona zay mbola tsy sa ary mbola mampatahotra an'le mpitondra fanjakana foana nitsanganan'le olona. Ndao ary Air Madagasikara kompania anankiray ngeza be fantatra eran'izao tontolo izao. Nisy fanapahan-kevitra nataon'ny zareo hoe nanangana any Madagasikara Airlines. Zavatra anankiray fotsiny teneniko anareo dia zay hoa nareo mpanao gazety io tiako manadiady amin'izao fotoana izao raha mijery nareo ny capitale social Madagasikara Airlines 20 millions d'ariary zany hoe 50 000 euros. Ilaza aminareo etsakilany filiale l'Air Madagasikara Madagascar Grande Andeline injaton'izay capitaliny dia normal ve zay le fantana resako aminareo hoe compagnie mpitaterana marina na taxi brosy ara compagnie na taxi brosy ara tsy latsaka zany latsaka zany lazako anareo zany zay ny capital ampiasainy dia zay mahatonga amin'ny teny anareo hoe bajereo jerenge zao raha hoe tsy apitatsika hoe rasika fotsiny ohatra MK Air Mauritius zany milaza aminareo fa mihoatra 100 millions de dollars ny capital tia 50 000 dollars le capital dia mijany eo fa milaza zavatra be dia be mihitsy zany zavatra resako anareo zany. Ny olona mihaino zao fa be dia be tsy mahalala an'izany taremarika zany tamin'ny voalohany nini tsy nitenen'le izy fa ankehitriny manomboka satria matahotra ny réaction'ny olona ny tena izy za zany tsy d'accord mihitsy amin'ny Madagasikara Airlines io za verina foana amin'ny Air Madagasikara satria mbola veriko anareo Air Madagasikara nge zavatra fa kompania tofotoana amin'ny république atsika zany hoe tiako ambaranareo zany afri Madagasikara Airlines vo azy ny hitanareo zany ny envergure ny Air Mad satria nge Air Mad nge fantatra eran'izao tontolo izao ary tsy resaka hitanareo resaka problème technique fa raha mampiasa hiditra amina resaka problème technique dia mety misy hoafole ny olona hoe fa inona zany resa fa maninona ranjatelona amin'ny resaka an'izany. Misy natao hoe CTA certificat de transport aérien tsy afaka manao fitateram-bahoaka ianao fitateranao amin'ny anabakabaka raha tsy misy CTA. Ny CTA nefany any Air Madagasikara fa tsy amin'ny Madagasikara Airlines dia azonareo amin'izay ahoana mifipetraka le olana raha tena izy zany bajereo kely anaty internet inona natao hoe CTA dia inona daholo conséquence zay zavatra rehetra zay amin'izao fotoana izao zany dia inona moka ny décision koa ny trésor public dia hitatsika eo satria toatra misy be marenina ny amin'le resaka za tsy mpitsara akory fa mbola misy dossier be dia be ny ambadika za tsy elo mpitsara ny resaka mihitsy sy ny ministre ny fitsarana tao fa asa nahitanareo za kalma eo amin'le zavatra ny olona matianina amin'io zavatra io fa manao gazety ohatranareo nge izy ainy ve io fantany ve io mametraka fanontaniana maro zay efa hiakatra 70 taona tao anatin'io sehatra io zay zany ny tena tsy mahay n'le asa. Raha nenontsika tsara ny interview nataon'ny ministre ny fitaterana Roland Ranjatoely iny dia le chute zany hoe le teniny farany iny ny tena important be iny zany fanazavana rehetra important rehetrarehetra fa le farany iny le hoe 70 taona tao anatin'le asa izy dia zay ve zany onzy izy ny tena tsy mahay an'le asa fa ty olo ty mpanao gazety ohatranareo ainy ve le asa ino zany CTA zany certificat na transport aérien misy dikan'izao ahoana zany resaka capital zany dia mahatsiaro député Rastany amin'ny hoe
asa raha hitana mana teknisiana io izy de mba jerevana kely faly le dossier ny SMGD ohatrina moa capital ny SMGD raha sy diso 10 millions d'ariary SMGD le nahazony SMGD findramam-bola teny anivon'ny knapsa 11 milliards d'ariary adevitra zany de ty tsika anao compagnie ngeza be apiasapiasa any amin'ny eninjato any hoany any Madagascar Airlines 20 millions d'ariary 50 000 euros no capital ampiasainy misy dikany be ary zay le zavatra ny teneny mamoaka révélation tsikelikely foana le ministre misy bras de fer misy fifandomanao fa mila mihaino tsara sy manaraka tsara n'le vaovao ny voaka malagasy zany tsy hoe itsika misitona lakolosy fa arakaraka le révélation entin'le mpiambanao anatin'ny gouvernement le tompona ndraiky zay tena manao ny asany député Rastany de etsitsika le adevitra satria ny teny manko député Rastany teny hoe potike tiany reto mitatana an'le firenena la preuve iny proof ray zany iny eo ohatran'izany ny fomba ny kitikitiana ny kotrokotronina an'ilay fananam-bahoaka orinasam-bahoaka de solo zany fa misy balizy anaty any ao anatin'izy de mitaritra amin'ny vaovao tsika député Rastany ianao moa efa nisy fotoana mitantara nyty foana hoe nitety an'izao tontolo zao ny Turkish Airlines ny Air Mauritius ny any Canada ny any Amerika tena milay resaka compagnie aérienne ny olona feto amintsika moa io ny zava-misy député misotranona amin'ny fitenenana marina ny tele ministre teo satria mahafilim-panantenana hoa de na atao koa raha ao anatin'ny fitonana izy tena le olona nianatra sady mahay le compétent hitako hoe le olona compétence tsy le compétent tsy manara-drian-drano fa le olona tsy aninitsenena daholo le manao io misy hoe toy zao fa manana expérience efa tao izy efa tamin'ny 7 taona 7 taona ary fa mitondra an'izy de tena hainy tsara le izy ohatran'izany koa zao olona tena tsara tena masitra tena mahay le niteniko teo hoe présidente ny assemblée tena tena hoe marary le firenenay olona ohatran'ireny lana tokafa keto koa safady honorable Brinil ao anatin'ny fitonana le olona tena hitako hoe tena sanga mahay tsy raha pasopasoana dao fa tena mijoro tena manandrana ty firenena ty fa tena le lazany ministre teo tena midera de le hoe olona mpanao gazety kosa veny tena manosina alaka mpanao gazety veny entinao hitarika sady tena tsy manana expérience gazety tsy hoe manambany amin'ny mpanao gazety manana amin'ny filière mpanao azy fa tsy any amin'ny filière raha za zao ingénieur travaux publics ataonao any amin'ny dokotera aza moa nalalako tena raha malaly ty tena ino ty fanafodinana ny diagnostika tokony ty marary ty ohatran'izany ny fandehan'io fa tsy manambary sanatria mialatsiny amin'ny mpanao gazety fa tokony any amin'ny mpanao gazety izy natao ary tena fijoroany le ministre iny tena mipetraka hoe tsy alokalofan'ny jiolao izy tsy alokalozan'ny mafiato fa tena zay ny zavatra tena ary izy le raha matoa tena fa tena hitako hoe fa manana dossier ratsy aloha nataony tao amin'ny ala amin'ny présidence de le natsoka kely tany ndafy iny izy lasa SMMC de akoatriny ny adany tamin'ny serasera de lasa ndray izy tany andafy satria izy dossier maloto vola tena be da be naokana zay nitondrako azy de lasa lafa ndray izy rehefa mpanolo-tsaina manokana tany amin'ny ambassade tany andafy tany de tsy mipetraka atreo izy mikotrokotroka ndray de hoe atao miara-mady ndray misy social line angamba mahodina satria raha ny tena tsilosofina nge de tena le embrayant brésiliana no alainy azonao raha tena amin'iny monsieur le ministre Rantsapela teo ny azy tena hoe aleoko miverina amin'ny Boeing fa vitan'nikizy parker ny technicien daholo parker na ny tourazy na ndretrarehetra fa tena haindrala parker tsisy voavoatsony de tanao napotika ny hermady de le soloana tamin'ny andro ny teteza mita le anaka le A300 Airbus A300 azonao de tena fanliana le izy de tena hipotika tena lasa tena totonana be io tsy hainy le izy fa tena olona tena aloha zavatra mipetraka rehefa tena zay fitonana fandiby afara
aloha sy olona mbo manatraikefa ary mitoviana n'inona mipetraon'isa aza loloviny ary zay mbola mahagaga hoe ina koa nyfamatona amin'ny président tsy analany an'le raha matoby io izy nareo za tsy hitonona anarana fa de mbola tara izy nio nefa de nafa manapotrika ahoana ny culture malagasy efa hoe Madagasikara, ery Madagasikara. Zay natramin'ny 10 taona ozy izy teo. Nafa niaraka tamin'io, nanana izy azy, afa manana certificat le transport tena afaka mitonanany ihany. Fa de tena anao tonga de pitehana fotsiny tsy afatarana fampitehana ny jiramamy zao fotoana zao. Fa raha za président, fona aminao président mianao atsofa. Teo tonga de asurazy asina atakandro reny olona reny. Raha mbola te hilatsaka ihany anao tsy nijery tonga de fafony maloto. Fafo re olona tena manatono ny lozitra manodikodina ny lozitra reo asoro re olona lozitra reo fa tena sady mamono anao mamono antsika mianakavy. Fa tena tsy fanao anao mihitsy ary tena raha ohatra ka tena hitanao ary le raha matoby eo tena hoe manentika kely tena sy tokony lakilosy raha ohatra izy ka tena amono afo de miakatra amin'ny gasikara foana ginandre vao mipetraka de za tsy te hijery mamparao tonga de vonoko ny tele inandre le raha matoty fa ndeha amono afo ndreky mizatra tsy namandre de ao izy mamono afo mba aza toatran'io Madagasikara fa tsy anareo rery atsika mianakavy io fa zavira vrana ohatran'io fa tena mba mahalala menatra mbo mahalala mipetraka sy tsy ana fa rehefa tsenareo ajalogno fa tena mampalahelo ka zay natokany hoe efa betapeny tonga saina ihany hoe zay natokony tany saky tamin'ny telo teo milamina izy fa misy avy mbo amisahinareo atsika mianakavy zay tsy mety de tonga de fa mbo mijoroatra ndre fa tena asa hoimsy tena zatra tsy manaraka kely teray manara-paina zatra tena ina mahasoa mivaoka any aminao lalana ny tokony tedavana aminao any aminaleo tena hoe bagazy any aminao mahasomboly zay ny jaravana aminareo aloha satria 80% ny député tatsara daholo de ina tsy adinao zany fa de tena tsy ao niveau mihitsy tonga de izy tsy ao raha ohatra zany Madagasikara tena vao maika tena lasa 70 taona ao anatiny anandre raha 2 taona parapaialanjareo roa lasa tena 20 tsy fita 70 fa adeo fa lasa 70 ndraiky gisitra atsapatra tsony ary raha mivela zao fa avelomantsika zao ataoko 100% raha mbola miena zay fa miamiana fa 80% raha mbola tonga am'izany 2 taona zany tena be da be le olona tena jerevo le mahatra kely tsy misakafa eny ambony mitala tena marina lasa tena 40% sisa ny olona manaka atao kely sy ana sisa mivelona mianatra sy ny tany fa raha so mitona asio fieritreretana ry vaoka mateto atsika mianakavy. Misy zava-mitranga teny amin'ny boriboritany misy an'ny député Rastany fitokona ny bus 182 mal zany teny ambolokandrona teny satria boriboritany faharoa io zany ny fotoana raha teo koa efa mandeha de mandeha izay fitokonana izay de namaly botana avy hatrany be ny tanàna le fitokona moa zany de hoe aminy hoe tsy mety aminay le ety Ambohijatovo ambony fa eny Ambohijatovo ambany sady ho fitsinjovana amin'ny mpandeha tsy tratra koa le versement zany de nanao fitokonana zareo valibotana ny be ny tanàna de hoe rehefa tsy mety aminareo de atero aty ny licence amin'ny commune satria ny commune no midélivrer ny licence fa misy taxi be afaka anao an'io asy io eny amboriboritany misy anao io député Rastany satria tsika koa manenjika fotoana ohatrohatr'izay zany le endriky le fanjakany valiborangina le izy zay reviny ihany tondrany an'le izy fa tsy fantako député Rastany za mba niezaka ny anay ihany hoe rehefa misy endrika fitokonana ohatr'ireny de misy foana ny fifampiresahana fa sy tonga de valiborangina ary zany navoan'le prime ministre io rehefa sesesiny grève maro be de izy tsisy terena amin'ny alalany fitokonana andovola fa io mbola tsy voavahatra am'izao itenena atsika zao ny grève ny interne au niveau ny médecin ny niveau ny hôpital tiako tenena am'izany misy fitokonana maro be mandeha am'izao fotoana zao mitaky ny karazana vola zay tokony sotrahana ny fahampotehany any niveau ny université Antananarivo amin'ny digitalisation ataon'ny poste aty de tsy mipota mampiasa amin'ny poste zany zava-misy ny ONS votovorona mipiasa amin'ny PAT ny taky vola eo nivon'ireo mpanao lalana mpikojakoja lalana vao niakatra zao ny avany Toliary ny ary amin'ny station de pesage be da be tsy mbola mety voavaly izy ny personnel en santé koa mba mitaky ny azy hoe mba amboariny anay maro be le endriky ny fitokonana am'izao fotoana zao le avinavimbavany le mpitondra fanjakana le izy nefa tsy voavaha akory ny député raharambahiny ya mbola misy an'izay koa ny raharambahiny de miavinavina be loatra sôly izy ny zavatra tena marina de zao
zareo tsy natokana hitondra raha nydiniantsika tena marina tsy fanenjena ty fa tena tsy vonina tena olona tsy kompetany tolo fa le olona vitsivitsy ange raha tenena 18% mividy andreo raha tena farafabe fa alabato daholo izy na tamin'ny président na tamin'ny premier ministre na tamin'ny député na tamin'ny era izy mianakavy tonga ho azy teo ka tsy mahagaga raha zao manao valim-potoly fa tsy voavahany tsy ny olona ka tsy voavahany de tia ny teny ianao le verina kely am'le premier ministre atao de mbola le fanasososiny any mahafinaritra monsieur le premier ministre fa de tena manao anao sady tena matrosa ty zary le reto tena ohatra le teniko tena ohatra mivoanasy maty miviritra fotsiny fa tena tsy mahita hita fa firenena fa lasaka ka zao raha ngady mbola mahafinaritra monsieur le premier ministre ny akosa aloha raha zavatra tsao tena inona moa ny olana fa tena zay ny tedavitsika mianakavy amin'ny fiainana ty fa tena zavatra tsy mandeha am'izay zavatra izy de ty indray le ngamba tena ataoko hoe miera tsy gasy angamba ny oranga tena tsy mana zany ny culturena gasy any valy braingina zany tsy miera tsy marina hoe tsy raha aman-dreny koa zany raha aman-dreny ianao ve tena mbo fitaraina ny olona vady ary rangatina fa mifanolana famonina mbola mifamparara fampieny tsara de mivandamina azonao ary alohan'ny tena kanafanapahetra koa re tribunal mbola misy réconciliation fa on ty de le olona mbo mitaky an'izao de tonga de ataonao brutal bête tena ohatra hoe olona tsy nianatra nefa nareo to hitako hoe mba nianatra ihany le izy raha ianao de hita monsieur le maire hitako mba nianatra fa maninona de manao tena fanjakana fanjakana tolo hoe na tianareo na tsy tikana ohatra zany tao le ngily izy ianao zao raha makataka zao anao hoe tena misy faneo-kevitra tya mba mangataka le makany amin'ny préfet de tsy mihina lalana tezitra le olona mba amino ny hevitra de lasa ny andalana de tonga de avy raha maramily io ngena teran-dralahy hoavy ny zalahy le galonana petrapetraka fotsiny tonga de samborina tsy lina ndray mibokatra amin'ny tribunal tonga de izay manao naovana dossier de ry ohatrandro mahazo andrininy doniany androsy be reny ny zavatra misy eto amitsika ka tena tonga de tsiribokatra tena andro zalaly izy de tena hoe hitanao matoisy sa manao valy braingina ohatra zao de tena anazy le tena fa maniry bokitra fotsy izy miaramila na anana tonga de fa tonga misambotra anao sy nrehetrarehetra de tena hoe atao dikan'izay ataovy zay atao lahy amin'ny fiten'le olona miserasera hoe anay zao mifitondrana ataovy zay ataony lahy eny fitondrana zao nareo fa tsy mandrak'izay fa tena samy tsarany karatreto fa de tena mampalelo de mampalelo ny situation misy eto Madagasikara tena mampalelo na manafaniry fa tena mahotsa fa tena reny ve natao mitady solution sy mitady solution tokony mba atao marimatry raisana ohatra jerena jereva zao tena ohatra am'le ihany mitorina izy fimiana-day ny teny firorinso zay efa nyteneny ny zandrilahy irika teo a de amafisika ary za moa zany tonga dia mijapy efa mandeha satria efa lasa fa makafakana zay nentinareo teo dia tsy anapaka le filinina hoe manao zatra kely hoe fangalabaraka sy ny tariny ary ianao monsieur le ana mba hasivotsita to mbola tsisy toitiny ty vola be da be tsy hita éclaireo zay tsy nangalatra ianao fa éclaireo le izy ataovy ny transparence inona nampiasanao le volany kinampy sanalainao inona fanangananao orinasa ty le manapaka tena kalana rotondra 30% ty sy nrehetrarehetra lohana to tsy mbo misy fa makafakana tsy mbo misy hoe ahoana ny zavatra an'io fa de tena le madinika foana fa de nareo tsisy mpitody de tena manjaka de tena tia ndray mangataka ndray le olona hoe tena mbo hoe mangataka zay rangava mbo ambatra fa tsisy resety tena hoe izy ange anapy amin'ny malagasy mbo voa marimaritra ray sary manaraka ny fifehezany hoe raha ifindray ny ary nareo ifindray to azy zao ny zavatra angatanay zay ny tokony atao fa tsy tonga de hoe na tsy tikano misy olo lafa tena mampanompa an'izay tsy tefanopa marina tena marina tsy miterina sa mampanompa an'izay tsy fa tena tsy matahotra an'Andriamanitra fa tena tsara ataonao valy tsara ratsy ataonao tsy ho ela de tena hohitatsika ny zavatra miandry azy fa aloha rehetra raha samy manana aloha manao any tsara ihany aloha manao any tsara de zao ny zavatra afatako tena amin'ny vahoaka malagasy izy ty ohatran'ireny zavatra ohatra mifanorina io azo namana faniry na azo lahy kary zalahy
nazo lakatra zalahy de tena mpanohatra sy nretraretra de tena tsy hahafaty azy mihitsy fa zao inona le hevitra anaovana zany didjadana rehetraretra zay zavatra tsy manoteo inona anaovana mahifanorona anao inona le zavatra tsy akan-dahomana mena tsy akan-dahomana inona ny kotrokotroantsika am'izao reo malagasy hoe anonga anazy anao inona le tsy akan-dahomana menandreo ary mihina de tena menany tsy akan-dahomana izy amy lany amin'io laka be lany io azonao fa nahazo laka amy any menany tsy akan-dahomana izy de tena mila lamina aloha mila lamina azonao fividianana ary tena concertation nationale tena tiana ataonao ohatran'ny fividianana io koa nge nataony zay mampety azy ohatran'io ataonao any fividianana any amin'ny assemblée io io ny tiana ataony zareo hoe tsy mila zany fa tia ny tiana mahasoa anay tia mampety anay tiana atao ohatra zay ko ny tia mitadiavina amin'ny concertation nationale io misy tena tsy anaiky an'izany na avoe lasa agnianareo tamin'ny voalohany tsy ngany fa ny olona kosa fa tsy anaiky an'io na sehatra international na ny eto toerana na finery velona rehetrarehetra tena tsy anaiky an'io tompoko fa tataovanke fa ataovy fa tena io ny tena farany tena andrasanareo fa de amena tena hoe mitady olana atsika mianakavy ataovana azy tsy akan-dahomana tsy akan-dahomana io fa tena vitany afery tsy mahazo laka ntsony reo zay ny zavatra ity oronam-peo alefatsika ity zany de amitinantsika ny adevitra rehetrarehetra resahantsika teo satria ny lainga io ny tony salaka ka tena ny any na fatona ny lainga koa rehefa be loatra de mamatotra ny olona zay ny teny azy ary tsy vita amin'ny mamatotra fa mampiditra azy any anaty antsana zany ary ny lainga koa zany rehefa marivo totitra na oviana de tsy maintsy aheliny ny akoho tokanana kely foana tadio zava-dehibe zany resahantsika zany ka ohatran'izao zany ity manko averimberytika foana ny tenyity ramatoa ty hoe nandainga ny fitondrana teo aloha fa raha misy tena mampiaina ny zava-misy ao anatin'ny lainga fitaka any voaka malagasy de zao fitondrana zao de ndraso alefatsika le tenin'le ramatoa hoe le zavatra nyteneniny tamin'ny vanim-potoana iainana am'izao fotoana ankehitriny zao mihitsiny raha ohatra ka mifanjakana teo aloha ny enjeny de ny fanjakana am'izao fotoana zao mihitsy no dédicace spéciale am'ty message zay nirisahany tamin'ny fotoanandro ity ndao na mana teknisiany de rehefa aveo miverina tena mamarana zay sy député rastany amin'ny fanontaniana faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara ny aingatra ny ampiandohanana mihitsy ny ty fitondram-panjakana ity isa-fa-tsy lainga na mpiainana antsika teto zany hoe rehefa zoina norafetinao nataonao foty fa iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga de tsy haritra ny dikan'izany vitsivitsy fotsiny zay tadidiko no ampatsahivoko anareo anatin'ity famakafakana ity fa aza raisina hoe mankahalana momba le fitondram-panjakana lalatina ao anatin'izao resaka ataony zao eny amin'ny fotsy miangatra zao zavatra ho resahako zao hoe tena mariny zany zavatra zany mety pomba ny fanjakana ianao mety manohitra ny fanjakana raha pomba ny fanjakana ianao de teneno malaky le fanjakana tohananao hoe tena mariny zany teny lalatiny zany fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy lainga ka itsika ary zao ny anaporofonany zany voatany ampiandohana aloha mba hahafahanao mahazo an'le fony le vahoaka nandainga zany ianao tam'le vahoaka nasianao mifidy anao ay lainga fotsiny zany ay resaka eto ambava fotsiny fa tsy vokatry ny fo tsy sincère zay malainga azy ka rehefa io ny fahatonga teo amin'ny fitondrana de nibaribary am'izay le lainga nataonao ray zay nandeha anao tamin'ny propagande rehefa aveo anao rehefa tonga amin'ny fitondrana vao miteny hoe tsy mora nge fa miezaka mama zay ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible fa satria hoe andao andaingany reto vaoka reto reto nge mora jonoina amin'ny lainga il nous a menti ka bary miezinesana anie zany le retsy natao teo amaso amin'ny be sy ny maro témoin zany ny tany aman-danitra vavolombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vato masina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy fa tsy menatra ianao nandainga nefa rehefa aveo aiza le voly de rehefa aveo am'izay ianao de hoe ka tsisy kosa nge ny volako va lalatsy tanana ve ho atolo-jazy ka tsy tokony nandainga tamin'ny olona ianao fa nanao discours réaliste ary tsy zavatra tokony fipetra voalohany de le aza mandainga ino ny famaranana zany hoe il nous a menti de tokony tsy nandainga taman'olona fa discours réaliste de amin'ny manaraka aza miteny tsolo hoe
400 mégawatt mivita mitondra nandritry mivalo amin'ny 10 taona fa rehefa tonga ao anatin'ny 10 taona 10 taona azo refesina 400 mégawatt no anany etiko laingy zany. Aloha mieritreritra an'le tely anankiray hoe 3 mois de vovany de lestage toy zay menan'le anankiray tateorinany hoe 400 mégawatt meko anareo kanjopotika tamin'ny andekaleka sy ny retraretra hatramin'ireo groupy zay ahafahana mamatsy omeko parc solaire fa aiza le parc solaire tsisy am'izao fotoana zao tsy ara-iasa misehatra iraisam-pirenena fa io mandoalika de zao nipazin'izy menakavy mpanohana an'le fitondrana zao no manao mihitsy ny hoe nahazo 1 million de dollars tamin'ny amerikana tsika nohanina ny demokrasia fa nga ilana indray le vola avy any misehatra iraisam-pirenena de demokrasia inona ny toanana any am'ty fanjakana gisitra de rehefa tonga eo de betsaka le discours natao tany am'le propagande fa rehefa tonga eo am'le fanjakana am'izay de inona zavatra resana ozy izy hoe ny fanjakana teo aloha miteny an'le hoe tsy morany manao zavatra fa exactement ohatr'izay koa ny ataonareo ka nandalo anie le covid-19 nisan'le loza voajanahary tamin'le cyclone iana batsiray sy ny sisany ka momba le adiny Ukraine sy Russie anie mahatonga zao rehetrarehetra fa raha tsisy an'io efa nandrosy be Madagasikara de maninona raha manao discours réaliste mbola santiony an'izay fa aza mpandainga ihany fa rehefa mpandainga de ohatran'izao ny faran'le firenena député Rastany amaraparantsika raha za ohatra le ramatoiny za tsy manao izy fa tena olona tena mahameratra tena menatra tsy misava oka ary tena mbo tadidiny any lera hoe vokatra mifozy izy nirany izy moa Saïda hoe vokatra mifozy teo vokatra mifozy ataonareo tsy ny ana tena hoe tena napatsaky elazy hoe ay vi tena fatana hoe le samkopamody mitapika fatana hoe aly izy azonao fa tena mahamenatra aiza mbo anao minanananaka tena makovavy maneny tena minanaka hoe tena tsy mety rehefa zay anao voky eo anatiny lazanao basy ara-pianatra hoe kividantra mavofy zatra tena tsy lojika tena olona tena tsy fanao mampatena inona re tena nylazako azy mianatra ara olona fa tsy teteny be afatra hoe manaratsy fa tena mampalahelo le toe-tsaina mampalahelo le zavatra rehetra rehefa aminareo le izy tena mba jerevy ihany le vahoaka fa tena aza hoentina amin'io re zao de tena anisany anisana mifanotaniko mipetraka teo hoe inona nyfamatonan'izy président koa fa na hatramin'ny vadina regny amrere hatramin'ny général hoe asorokeraha ohatra zao inona nyfamatorany tsy anasorana an'ireny olona tsy mamoaka ohatroatra an'ireny ohatra mpanohanina koa izy azonao ohatra anao mpanao gazety tsy ana zao tokony ataony tsara maika taminy izy zao de tena miderazy fa le analiziny amin'ny mampanao gazety tena mipetrapetraka nefa rehefa tena ao anatin'le toerana izy tena baibe tena tsy fata mihitsy zay na ataoko hoe tsy mena mivadika ara-malagasy zay mahafomba ataovy tsara am'izay toe-tsaina na ataoko ara tena hoe samy tsy vambo minoan'Andriamanitra mba atahory any zay atahory fa tena mandraraka be le toe-tsaina mba jerivo tsara le toe-tsaina mba jerivo tsara le toe-tsaina fa tena lovatsanaka amanjafy fa tena ho tsarany tantara eto angetsika tsarany tantara eto angetsika député Rastany nanomboka omaly ny fanokafana ny 20 taona ny antokotika Madagasikara teria macrobiologique mbola mitoky andrany ny fampiratiana ny sary ny feo sy ireo inona moa zany fahatsiarovana maro samihafa sy ny lalany na ny diavony antokotika Madagasikara indrindra ny filompandrona zany antokotika Madagasikara zany zay hitantsika amin'ny sary ilaharambe mihitsy ao am'izao fotoana zao mbola mitoy androany le izy de ho antsika tanora zay na mbola tsy mifidy fa efa manomboka hifidy sy hoe any amin'ny 20 taona any any de rehefa mandeha ny amagroberultsy de mitondra taratasy sy stylo de sady mandray noty no mijery an'le solitra satria misy fanazavana samy hafa le izy eo am'le sary momba ny jirama momba lalana momba fanabiazana momba ny fambolena momba ny fahasalamana de mandray noty de manoratra zany mba ho atao arsiva tsara le izy hoe ohatrohatran'izao zavatra mipetraka satria ny référence atsika aloha zany am'izao fotoana zao de tsisy afaka oatra ny 2008 mijanona teo tsika taorina fanonganam-panjakana 2009 zany tsisy nininina mihitsy ny barre de référence afaka angalatsika an'izay mety hoe tahaka ny zava-misy teto amin'ny firenena fa nijanona teo amin'ny 20 sy 2 arivo tsika de mila haitsika tsara hoe efa zao nge ny toerana zay azony Madagasikara taty amin'ny 2 amby 2 arivo niaraka tamin'ny Filomark Ravalomanana de jerevy zao ty centrale thermique ty teny Mandroseza 15 février 2008 nefa misy ezaka be da be mihitsy nientana teto Madagasikara tamin'izany fotoana androzany anisany de mitondra taratasy sy stylo de manoratra rehefa eny de manao faniromepite mifampizara vaovao fa zava-dehibe mihitsy ny fahatongavany eny amagroberulika zany sady mahita sary
reny mitoetra no mbola misy ihany koa ny fanazavana kely a ety ambany zay sary zay zany de misy tompona ndraikitra samy hafa koa afaka mbola mitondra fanazavana atsika indrindrandrindra ho an'ny zavabita ny flo markaravalimana sy ny antokotiko Madagasikara député Rastany eo anatin'izay fanetana zay rapitsy mbola misy fianambe a azadonitsika rapitsy ao sabotsy zay tena manetana antsika tanora satria raha roapolo taona lasa zay a mbola tena hoe vosasakely vo minono angamanareo de tsara ty tena zavatra fampisehoana ataony ataoko tiako Madagasikara ty satria le milangaba amle milasa langaba anotra ty fitondrany ty le mandaika tsisy proof ohatra ty fitondrany ty a de manahira-tsaina fa ty tena hoentina miporofona ay zao ny tena naharolona ny président Ravalomanana ay ty tena ohatran'izao mandeha ambara tonga sy ny tana logika izy raha tena hoe menatsika le zavatra le hoe fivoriana faratapina ty amin'ny Afrika satria sangany modely tena zao inano africaine saika natao teto amitsika satria tena tsy lainga fa tena mety daholo na lafy ny tena fambolena famokara na lafy ny tena fandrem-pahalemana na lafy ny processus ny mafy ny rehetrarehetra tena hita hoe ka miangavy anareo rakizy vo tanora satria tsika no avin'ny firenena ary fiditsika de mbo jerevy zao nin'olona hita proof tamvaingana fa tsy hoe foronina tsy ohatra ny tena le mitatatata ohatra le raha makako vehivavy magneno to tena hoentina mipetraka fa de tena hoe zava-misy ary tena hita be ary tsy naingy taony zavatra vetivety lalana tsy fa 900 kilometra 9,000 alina kilometatra 7,000 kilometra ka hatramin'ny ray alina kilometatra zay mivita am'president fa presque fahavitana ara sakafo ao aby izy on vitrine le natao tena nana recherche momba fambolena zavatra le stratégie rehetrarehetra zany en président daholo de taoko tsara na lalatsika an'izay hoe antao mbo jerena akana ny levitra de mbo compareon ty zavatra firenena tena milositra be tena mamadipadika lositra ty a fa ty tena tsisy lainga fa de manetana antsika mianakavy a antao mbo hainy na ny ola lehibe a zay tena voafitaka ny vitanany hoe ndambo misaika tena maka tena inspiration izy ny tanoa ndambo miinspiraka ny vetivety a de hitanareo hoe raha saoko iny mitoy a mbola manana espoir be Madagasikara zany mbola mino hoe tena mbola mino fa tena mbola eo président eo ny anna manodidina azy a mbola ho lasa lavitra firenena ty ka zay ny zavatra teaka tanareo mahaiza mijery a ary raha tena zavatra tena raha jerena nge ohatra dimy kely teo fa raha le délestage ty nge any andafy any Frantsa mako ndre malala fatatsika tena marina raha tena délestage tena marina raha tena toko meko herinandro fitondrana mianaka avy hatramin'ny président fa tena fa tsy hita tsy haina am'izany olona fa dana am'izay mbo jery de jerivy de hovoa am'izay fomba fijery antao inona ny zavatra ataoko a antao am'izay tena hoe inona ny ketriketrika ataotsika satria apartir ny zavatra misy io a tsy lainka fa zava-misy antao averin'Andriamanitra le firenentsika amin'ny zavatra hitanareo zay ny zavatra ataoko fa de tena samy maheresantsika mianakavy a mbola averinako ihany hoe olona nahazo laka reo amin'ny zavatra ratsy nakalaza amin'ny fangorana alatra zany fangorana nahazo laka inona ny zavatra fanaovana tsakan-danona tsy azoandreo laka fa tena maty le firenentsika fa samy tonga tsaina na anotsika ray aman-dreny a zay mitaiza tsika mpampianatra mpanakolo tena toroan'ny zava-marina ary so ny zavatra tena tokony hiarina ataotsika amin'ny firenentsika ty fa tena sy zavatra voronona amin'ny zavatra lainga sy zavatra forcena sy tianjareo atongavana fa de tena misy mana tena mbola averinako hoe raha mbola misy mifarana isy président izay a sy foana fanetana manatenitsika aza manampy zany fa tena noavin'ny taranantsika aza vela irefarefa ny tany fa eto amitsika daolo ny ataoko le nataoko hoe io botifotsy raha kofy de mafana fa aza vela eto amitsika zao le tiako botifotsy eto amitsika daolo ny zavatra rehetrarehetra tsianana fa mapotra angana fa aza mirefarefa fa raiso de tena tafio a raisa ndao hiaraka amin'ny atoko a ny atoko tim tsy mamitaka ary zavatra toko nampisotra nampisandrahaka ny eran'ny Afrika eran'ny sotontolo zao a nampisandratra avo amin'ny Madagasikara sotra toko eny ary
de misaotra ny député rastantsika de aterina zany fampatsahivana teo zany a fialatsiny avy any amin'ny député Totsovy fitetsy Ambohimanarina zany fa de raha mandreny PIA mihitsy izy zany a amina fivoahana andihana mpianatra amina université tsy miankina zany a dia tsy afa miala satria dia maro andraikitra maro sanina ko tontolo ny fanabeazana na ny fampianarana ambony ihany ko ny député Totsovy mampampianatra mpikaroka mpampianatra aza dia tsy tafaraka tamintsika fa mino isika fa ho tafaraka amintsika izy amin'ny herinandro ambony de isaorana Irena Arabe Mananjara isaorana Rawily avy any Bongolava avy any nitondra ny vaovao sady mpitarika ny fivato fikambanana io vondrona fiarahamonim-pirenena nitondra ny fanehoan-keviny teto de makasitraka ny teknisiana ny mpanjohy any ny fandarantsika ialana tsiny ny faratsiny ny resaka réseau zany amin'ny fahazoantsika ny MBS Radio Mada zany fa dia sasatra sahirana kely zany mitapitapy le izy dia tsy tonga lafatra ny fomba fizarana azy fa na izany zany dia atambatra reny rehefa aveo de ho atsipindray miaraka amin'izay mba azoantsika manao téléchargement sy mamerina mijery ny fandarantsika tamin'ity androany fa voalohan'ny volana Jolay 2024 ity de makasitraka de manaova farany herinandro finaritra daholo de aza donoina ho an'ny androany mbola misy le ranty eny ahoana ay université publique Akatso ay zay le andehanana ny député Totsou zany miaratsiny université publique Akatso de aza donona ny ranty eny amin'ny agrobiorika mbola mitoy andro Zomaly izy eto ny tanora sy ny rehetrarehetra mba hafantatra ny zavabita ny antokotiko Madagasikara sy ny filoha maro Karavalomana satria barre de référence raisitsika hoy isika de teo amin'ny 20 teo tsy manana koatran'izay tsika satria ny taorinan'izay fa apitehan'ny firenena ny zava-nisy zany dia rapitsy feonambe de ataovy malaza ataovy mazava telefônina vava telefônina rabo totsofina eny amin'ny kanja magrotsika zany iaraka hakalaza ny fanombohany ity feonan-dehibe ho an'ny 20 taona ny tokotiko Madagasikara ity efa eto daholo amin'izao fotoana izao ireo délégation avy any faritra iaraka hakalaza izany de isy ny fitobo vavahany eny de isy ny kabary fandembiasana mazava ho azy ny filompanorona zany de andraindrainy rehetra ho avy eny amin'izany toerana izany Rapitso Sabotsy faharoa amin'ny volana Jolay 2024 makasitraka re topoko lasy topoko vavy de manova fety finaritra daholo amin'ny faran'izay anao raharaha Rapitso hiarika zay mety lanonana samihafa ny anao forazaza arabarinina de manova révision tsara satria amin'ny alatsinainy hiatrika BBC zany ny zanaka malagasy tsika makasitraka